Toklasy tompoko vavy ankafaliana indray no itsidihana ny tokantrantsika tsirairay erabanantsika rehetra fanaraka ny fandarana tsy manaiky lembenana indray amin'ity andron'ny zoma ity ho an'ny androany dia ny tenako sy ny namana Lilira Faralano iaraka aminareo anentana ny fandarana sy hitondra ny famakafakana sy andray ny antsonareo ihany koa rehefa tonga ny fotoana andraisana an'izay antso izay fa mbola tsy eto moa namana Lilira Farala dia ny tenako aloha zany no mitondra an'izay fiarabana izay arabentsika ihany koa ireo teknisianina miaraka amintsika Joela eo ihany koa ny mpanao gazety Michel izay miaraka amintsika ao ambadimbadika ao miantoka ny fampitanana ny sary sy ny feo any amintsika tsirairay avy any araka ny fampahafantarana izay nentina tamintsika tao anatiny izay nandefasana moa zany ny fampahafantarana tamin'ny alalany tapajora-tserasera ny amin'ny fisin'ity fandarana ity dia efa nampahafantarana izany fa hoe iresaka isika anireo vaovao malaza ireo vaovao malaza tao anatin'izay herinandro tsy maninona ireo nalaza tao anatin'izay herinandro mahery izay ihany koa resahantsika avokoa tao anatin'ny fandarana amin'ity hariva ity ny anomboantsika anazy mazava ho azy dia ny resaka baolina kitra zany aloha ny vaovao mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao ho an'ireo petit baolina kitra fa ho an'ny malagasy na dia tsy petit baolina kitra aza fa dia mirehare fatratra amin'ny fananana an'izany ekipe pirenena malagasy Barea do Madagasikara izany ka dia mazava ho azy fa dia mikasika an'izay Barea zay zany no ho resahantsika lavalava kokoa ty ampiandohan'ny fandarana misy ny resadresaka ihany koa mikasika an'ireo vaovao samihafa izay nalaza hoy ao teo fa aorianan'ny resadresaka mikasika an'izay tsika dia miditra amin'ny antsoatarobia zay efa fantatritsika hatrany mialohan'izay moa dia indrany isika an'ity fanadia itina ity tondrantsika ny taridresaka amin'ity takariva ity fanadiadina ity notsongaina tamin'ny vaovao ny fahitalavitra Real TV Madagasikara resahantsika indrindra mikasika an'izay Barea Madagasikara ny fiomanana ny amin'izany fandehanana makany ivelany anohana ny ekipa pirenena malagasy izany dia aorian'izay tsika miverina eto mitondra an'izay famakafakana sy fomba fijery ny ainga tamin'ireo fanehoan-kevitra samihafa izay nataontsika olo-pirenena tany anatin'ny tambajotra eny nataontsika ihany koa tamin'ny alalan'ireny fanehoan-kevitra samihafa amin'ny alalan'ny onjam-peo samihafa ireny ka tsy ampiandrelantsika avy hatrany dia anaraka an'izay fanadiadiana notsongaina aza mitao amin'ny Real TV izay isika dahoary Vomaraina dia efa nisy an'ireo olona nilahatra tapakila ho an'ny Kenya teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina fa nohanana ny ekipa pirenena no andehanana any an-toerana ireo olona tonga teny an-toeran'ireo. Tena ilaina amin'izay mba makahiry le any ambony terrain mpiova mihitsy tena fandrina dia mba avy ao aloha fena alefa Barea lasa tsy iokopa io. Safidiko le izy satria tsy voazao any nandeha fa efa tany Egypta efa nijery any Barea tamin'ny 2019 tamin'ny Cannes dia mbola tonga indray ihany koa aty andeha anaraka anazy ihany koa aty tena ilaina mihitsy ny fanohanana satria tena mila tsika malagasy mihitsy ny hijery ery amin'ny sisiny ery hanohana anazy alefa Barea tsisy antony manokana fa mamalagasy dia tohanako ny ekipako je suis fière d'être malagasy trano farany Barea na reslavy io na manino io Barea tsy miala amin'ny Barea. Iny fanadiadiana nentsika nisatarana moa zany ny fandarana araka ny tenenina tamintsika teo tamin'ity takariva tolakandro ity mazava ho azy misy ireo malagasy mpiray-tandrazana vonona ny anohana ny ekipa pirenena ho an'ny Kenya moa zany fa any anatanterana lalao famaranana hifanatrehan'ny ekipa pirenena malagasy Barea do Madagasikara sy ny ekipa marokanina ao anatin'ity fiadina ny amboaran'ny tranona 5 sy 2 ity raha ny eto anivon'ny fandarana tsy manaiky lembenana manokana dia tsy mametraka olana ny amin'izay hoe finiavana te anohana ny ekipa pirenena malagasy ary isorana isika rehetra nandritra n'ireny fiatrehana na io ny ampavalindalana na ny ampaefadalana na ny manasadalana zao tsika tonga ny amin'ny famaranana isika rehetra niara-nientana tao anatin'ireny fiatrehana manasadalana ny ampaefadalana sy manasadalana ireny moa dia nanomboka hita ny verina indray ilay sary tamin'ny fotoan'androny tamin'ny taona 2024 ny atrehantsika an'izany hoe Cannes voalohany teo amin'ny tantara Madagasikara izany nisy ny fivoahana eny an-dalambe fitsofana kiririaka fivelesana sarombilany ny tabataba ny orakoraka etseroa zany ho mariky ny fifaliana ho mariky ny fiombonam-po ihany koa amin'ny ekipa pirenena
araka nyresahako teo ny eto amin'ny tsy manaiky lembenana manokana dia tsy manana olana mihitsy ary tena mampirisika azy ny malagasy hiara entana sy hoaoriana ny ekipam-pirenena malagasy ao anatin'ity fiatrenany ady farany ao anatin'ity tranona 2024 ity saingy misy saingy goavana ao anatin'le izy hoe ndresahana teo moa zany hoe isy ny tolotra manokana amin'ny fanomezana fiaramanidina ahafahana mitondra n'ireo mpankafy makatsy amin'ny firenena keniana ahafahana manaraka an'izany lalao izany kanefany tsy azo dina tsy hita ihany koa zay le saingy resahako ny resaky ny olona ny anatin'ny tambatsotra inona moa ny zavatra resahan'ny olona ao anatin'izay de hoe tsara ilay fanohanana ataon'ny fanjakana fa zao ahoana ny mangarahara mikasika an'izany vola viaiza moa zany ilay anombina ny fanjakana indray anatanterahana anapina hitondrana n'izay fanohanana anireo mpiray-tanindrazana maniry ny anohana ny ekipam-pirenena atsy amin'ny firenena keniana hiatrika ny finale ny tranona izay mila mizany mangarahara izany ihany koa ny vahoaka satria raha nyresahana zao tao anatin'ny fanady adiny iny de hoe mpandeha efa feno zany aloha ny fiaramanidina anankiray ndeha ataontsika hoe manodididina ny 500 sy 200 hatramin'ny 300 eo ny fetrisa ho an'ny fiaramanidina anankiray de mbola mieritreritra zany aloha fanjakana anampy fiaramanidina anankiray satria maro ireo te anohana ny ekipam-pirenena malagasy de zay le angatahana ho an'ny tompona andraikitra na resaka teo zao ny ministra ny fanatanjahantena tsy tokony ilay fampahafantarana fotsiny hoe isy reo planina anankiray hafa fa tokony azavaina ihany koa ho an'ny vahoaka malagasy hoe vola aviaiza zany no anombinana iantohana an'izay atsasaka tapakila ho an'ireo malagasy maniry ny anohana ny ekipam-pirenena malagasy zay zany angamba ny ataontsika hoe minimum na hoe farafahakeliny tokony atao ihany koa averiko ihany raha izay manoka reto anivon'ny fandarana tsy manaiky lembenana tsy manana olana ny amin'ny fisin'ny malagasy maro be maniry te anohana ny ekipam-pirenena malagasy any amin'ny toerana anaovana ny lalao fa ilay mangarahara kosa tokony apetraka ao anatin'izay hoe vola avy any amin'ny paosin'ny filoham-pirenena ve no ivoahany zany vola tsy tokony tsy forohana hiatrehana ny fanomezana ny tapakila izay sa vola avy ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana no angalana n'izany vola izany satria resahako teo le hoe saingy de maheno vaovao ihany koa tsika amin'izao fotoana izao miparitaka ny amin'ny hoe misy anireo marary mpiray-tanindrazana amintsika ihany koa ireo marary tamin'ireny raharambo malaza ireny inona no mitranga ankehitriny dia ireo izay efa nivoaka hôpitaly hitatsika iny ny tranga izay nahazo ny tompoko vavy Jessica izay nivoaka ny hôpitaly de avy eo niverina nampidirina hôpitaly indray de indrisy moa fa nindosy ny fahafatesana izy ary mamerina ny fitondrana an'izay teny fampionona an'izany za eto anivony tsy manaiky lembenana fa ho an'ireo hafa ihany koa dia fantatra amin'izao fotoana izao hoe misy indray ireo malagasy mpiray-tandrazana amintsika izay zanakitsika ihany koa anatin'izay hoe nisy an'ireny raharambo malaza ireny nanatrika an'ireny fety fankalazana tsingeritaona ireny efa nivoaka hôpitaly Somatsara isaorana an'Andriamanitra kanefa dia amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao dia tody tsy fahasalamana indray na ilay fiteny na ilay resahana amin'ny teny frantsay hoe manao rechute raha zay ny azo ilazana azy ireo fianakaviana ireo andeha ataontsika hoe ny ray aman-dreny reny malagasy mpiray-tandrazana amintsika ireny dia efa nanao antsoavo ny resaka tamin'ny mpanao gazety napafantatra ny amin'ny hoe maniry ny angavo mafy ny fitondram-panjakana hoe mba anaovana an'izany atao hoe évacuation sanitaire na ilay hoe fandefasana any ivelany ahafahana manohy ny fitsaboana satria hita aloha zany fa hoe somary sahirakirana ihany raha ny hôpitaly teto Madagasikara teto Antananarivo indrindrindrindra ny amin'ny fandraisana tanana an'ireny marary maro samihafa ireny satria tokoa dia akoatrany teo amin'ny HGR nisy maromaro ireo klinika privé nandray isaorana azy ireny nandray an'ireny malagasy mpiray-tandrazana amintsika ireny fa dia nirahana hita ny zava-nisy fa de maro ireo ndosony fahafatesana tao anatin'izay ka manoloana an'izay indrindra no nitsiriny fanireny ny fianakaviany ireny zanaka ataontsika hoe tanora malagasy maro samihafa na ireo izay nandeha nanatrika an'ireny
fety fankalazana ireny hoe mba maninona mora mba manao ezaka ny fanjakana mangataka izay mba asio évacuation sanitaire. Ny zavantranga de ny raha antsika nahita teto tsy nisy mihitsy nandeha ataontsika hoe ray na roa na telo na ataontsika hoe folo tamin'ireo telopolo 10 moa zany ireo nampidirina hôpitaly raha ny antotanisany voaka 30 ireo namony ainy fa tsy nisy mihitsy ny ezaka avy amin'ny fitondram-panjakana hoe mba anao an'izay évacuation sanitaire izay. De eo indrindra ilay mahatonga le resaka ny tenako zany eto de mitondra andreo resaka izay miparitaka ny anatin'ny tambajotra resaka resantsika ny anatin'ny haino manjery maro samihafa ny amin'ny hoe maninona moa zany ny fanjakana tsy mba nanao ezaka mitovy amin'izao fiatrehantsika ny lalao famarana na mitranona izao tamin'ireo malagasy izay prêt-tandrazana amintsika ihany koa tao anatin'ny izay fasairanana izay mba nanao ezaka nanao an'izay évacuation sanitaire izay fa dia ohatrany hoe mody fanina ozy ny tanora mety hoe mavesatra be le resahana azy nefa lombolombon'izay ny zavatra anitranga satria dia tsy nisy mihitsy zany antso anefitra ihany raha zay nazy io lazana azy ny antso izay nataon'ireny ray aman-dreny fianakaviany ireo narary tao anatin'ireny ka eto koa angambany dia manipiteny ihany amin'ny hoe mbola tokony hojerena zany satria nisy an'izay vaovao zay hoe milatsaka vao androany hoe marary ireo mbola misy indray ireo marary taorinan'ny reny tranga teny Ambohimalaza ireny ka anaovana antso avo ao anatin'izay mirabanao namana Lilira Faralay fa tonga tao plateau izy tuzakany aloha ny resaka ao anatin'izay raha sitraka ao de zay moa zany resaka teo namana Lili ny resaka ny baréatsika araka andresahana teo tsika tsy manana olana mihitsy amin'ilay hoe misy finiavany prêt-tandrazana andeha anohana any an-toerana satria hafa tokoa ilay fahitan'ny mpilalao hoe misy mpanohana izy sy ny hoe ezaka zany ahafahana manampy azy ireo fa saingy kosa de mitakitsika ny mangarahara hoe avy aiza marina lay vola satria atreto aloha raha ny vaovao zay hitantsika miparitaka tsy misy mihitsy an'izay fampahafantarandray satria zay foana ny olana ho an'ity fitondrana ity nolazaina fa isika namana Lili no mpanohatra botolo ary vao teo azao namaky commentaire ny olona mialohan'ny idirana de atao plateau tsy manaiky ny menana de hoe reto indray le mpanohatra botolo tsy mpanohatra botolo izahay fa taka kosa zany natao hoe fitatana fanjakana tsara tantana mametraka n'izany ataontsika hoe mangarahara izany ilaina ny fahafantarana an'izany hoe vola avy aiza no ahafahana namoaka n'izany vola izany satria resantsika rehefa avy eo ny resaka délestage raha sitraka ao namana Lilira Faralay androany mantsy ny malagasy ao anatin'ity fankafizana ny barea sy ny lalao mivantana izay alefan'ny TVM na andeha ataontsika hoe alefan'ireo canal sat sy ny maro samihafa zay tsotononoko ny amin'ny mandefan'izany mivantana avy any Kenya dia mila herinaratra ny fahafahana mandefan'izany misitraka an'izany ny hita nefa namana Lilira Faralay tao anatin'ny atrehantsika aloha le manasa dalana teo dia betsaka ireo ny tebiteby ny taitaina nanao fanamariana tamin'ny Facebook misy aza ny teny ratsy tao anatin'izany hoe fa maninona ny jironay mbola tsy miverina hatramin'izao nefa ny zava-dehibe anay manaraka ny lalao ity de etsy andany miaraka ny resahako teo namana Lili hoe tsy manana olana mihitsy avery any ny amin'izay fanohana indray fa mila mangarahara satria eto toerana ihany koa de misy olana tsy voava sarobahana raha zay nazy olazana azy de mitaky an'izay mangarahara izay namana Lilira Faralay. Ie tena mazava be le fa nazavana aloha anteriko aloha ny arava zay fa natolotry ny namana Clémence Rariny teo zay tokoa ao anatin'ny fahatarana satria tsy afenina fa ny fahatapahan-jiro de anisany miretarde zavatra be dia be ao anatin'ny fanomanana zao fandaran zao alohan'ny angako tany an-trano mbola tsy niverina na herinaratra tany aminay Clémence Rariny de variana foana zany ary io resahako hoe eto aloha de aloha zava tsara mihitsy ny resaka ho an'izay tsy mahazo resaka fa raha isika manokana na Clémence Rariny na ny tenako Lilira Faralay na tsy koa namana babaraka de sahako miteny fa anisany manana an'izany fitiavan-tanindrazana mivaivay izany ary raha misy zavatra tena miondana ary raha misy ny zavatra everiko hoe tokony hahatonga antsika hireare amin'ny teny frantsay hoe fier amin'ny mamalagasy isika ny voalohany amin'izany inona moa zany no isahirana antsika anao fandarana eto Clémence ny andro zomariva ny olona satra hipetrapetraka ny tokantrano fa matoma anao an'izao zavatra rehetra fitiavana tanindrazana ka tsy lojika mihitsy
isika izay mpanohana ny tanindrazana indray no andeha ho sorena na ho teritra na tsy ho faly ny amin'izany etsy an-daniny aloha ny fandresentsika tafakatra amin'izao dingana famarana zao fa indrindra ilay hoe fanohanana andreo reo zandrikely reo tena mila ekipa tena ekeny zany resaka hoe support psychologique ilaina anie zany ohatran'ireny zanantsika manao fanadinana baccalauréat manao EPS ohatra de arahana jerevana encouragena tena ilaina zany fa hoy aho hoe lay fahendrena ao anatin'ilay fanapakevitra Clémence raha arynirina no mamperitreritra tsy sanatria akory fa ny vaivana ka filazana hoe zavatra tsy misainana tsy réfléchi tsara lay décision fa lay fampitahana lay olana miatra zay samby vahoaka malagasy de iza no ataoko lara-pahamehana ary iza no ataoko anjorom-bala faharoa manarakarak'izay de ny hoe samy malagasy raira miaraka fiara mibarea dolo tsika rehetrarehetra fa rehefa ny mahakasika an'iza de tena mendrika andraisana fanapakevitra eo no eo firy minitra fotsiny ao ariny ny fiafaran'ny lalao vao fantatra fa tafakatra tsika de nivoaka ny fanapakevitra mety hafanampony ny fitiavana eny andao alary tsika ohatra tsika le nanapoaka sarimbolany falifaly ny kikiky anivoaka ny tokotany fa hoy aho hoe mampitantana de zao ray aman-dreny ny malagasy 30 tapitrisa ny mpitondra Clémence raha arynirina ka tsy hoe misy fitondram-tanila ary mialatsiny ava iverena kely resahana izy ty hoe ny problème ane de zao hoe nisy voina maro be teto nitranga nisy voina maro be teto nitranga Clémence raha arynirina ary nanomboka sahirana ny saitsika satria nahoana tsy nitaky zavatra betsaka karaha ny olona amin'izany eto moa zany de makakafona le filazana hoe ny mpanohatra mijery amin'ny solomaso mainty tsy mahita zavatra tsara fa ny tena marina Clémence raha arynirina de izao sola ka lay ao anivon'ny fitondrana mihitsy no tsy manao solomaso mainty akory fa mody manampina maso mihitsy satria izao firifiry moa ny malagasy efa be dehibe ary nanova photo de profil tamin'ireny loza niatra teto amin'ny firenena aina latsaka amampolopolo ny maro ireny Clémence raha arynirina tsy nangataka zavatra maro ny olona tamin'izany aloha fa manoloana le fahafatesana de avy de hoe andora angamba sy fisaona nasionaly fisaonana pirenena ekena fa nitotona atao anatin'ny fahaleovan-tena fa tamin'izany de reto mpanohatra reto de tsy malala aizako nisy fety ny fahaleovan-tena tsy ho fetena sy ny sisa ny tena olana i de ao anaty fahoriana misy ara miandro razana ao an-trano ve de enao amin'izany fotoan'izany no manjy fa lala-pomba farany kely indrindra Clémence saroko tsara mihitsy raha vao mifanila trano amin'olona misy fahoriana de na io fahita lavitra sy onjam-peo io ary tsy alefa ho mariky ny fiombonana firaisan-tsaina zavatra misy popoka ny jiro be teny amin'ny laky arivo raha tsy diso tamin'ireny fotoan'ireny nandeha ny fihetsiketsehana maro samihafa deuil national fisaonam-pirenena ny mba hany mba nangatahan'ilay malagasy maro anisa tamin'izany ary rehefa nandray initiative tsika hoe andao kosa tanterana soratra masina miara ory amin'izay ory fa rehefa nandray an'ilay ataontsika hoe initiative tokony nyraisin'ilay heverina ho ray amandren'ny firenentsika de isika indray no meloka hoe manararaopaty mampalahelo zany fomba fisainana zany toizaka an'le izy hoe mbola iresaka ihany an'le olana ty moa zany nisy fanamarian'olona Clémence hoe nareo kosa rehefa miresaka ary tena mijery mahitsy eto nareo rehefa miresaka de miresaka foana nareo ambo malaza fa sady nona mihitsy izy fa misy ambositra misy ikongo misy ny tuiliara misy ny tany Tomasina sy Mahajanga ary mbola nisy koa ary tany Antala dikan'izay tsy manao tsintsinana na iza na izy tsika ao anatin'ireny zavatra mitranga raha misy angamba ny ataoko hoe malagasy tena miray fo miara mangiry firan'ny malagasy de zahay izao re raha tsy voalohany ataoko hoe mba faharoa de zao amin'izay ny olana rehefa nitoy ihany ny tantarana voin'iny Clémence mbola nisy ny tsabonany ary nresaka an'izay ianao za vao niditra teo mbola misy tsabona isika zao aneka efa nanana finiavana saika hoe hiazakazaka andoranga hitonan'ny malagasy indray raha vitatsika ny taona malagasy maro be anarivony teny anala mahitsy andao hivavaka ampahery andreo olona trabona trapahorianareo de efa nieritreritritsika raha tadidinao hoe andao indray hitedavana hevitra ny any tanana ny malagasy hoe andao apindra olo reo andao anangom-boly tsika ary efa nisy nanao an'izany andao anangom-boly tsika raha tsy diso raha matofa nisoerina efa tena efa nanaingy an'izay hoe andao anangom-bola anaovana fandefasana ny velany ny fitsabonana andreo zay mbola velona fa tsy andrasana sanatriany vava ho faty eo le zanaka malagasy fa tsy nisy hatramin'ny farany zany raha évacuation sanitaire ndresahako hoe tena fitondram-panjakana nangina moa tsika satria nisy ny fampiatsonan'izy ireo teny avoloha tsy ny fiakarany eny akory le olana ary ty aloha zava-tsara mihitsy
adidy andraikitra ndray aman-dreny mampahery fa somary ohatrany somary lasa ironika kely ihany le satria amin'ny ankapobeny manam-pahoriana no atonona vangina fa tsy ny mpamangy no miteny hoe tongava tia trano nareo vangiko iny antsirairay fa hoy aho hoe tsy manome tsiny mihitsy zay fianakaviana nandena keny satria nilainy ve le fampahirezana fa kosa hoy aho hoe raha mba tahaka ny hafanganam-pandeha ny fandraisana fanapahan-kevitra rela Clémence Rarinirina tamin'ity hoe andao avoaka ny tarify manokana ny tapakila ahafahana mandeha makany Kenya mba hanoanana mibarea raha ohatr'izay raha nga hoe vao nipotra hoe nisy maty ny alatsinainy na talata andao avy de atsasabidy avokoa no entohandray aman-dreny farafaratsiny raha andefa ny zanakitsika fa ndao sovena vonjena reto aina reto fa tsy nisy zany Clémence ka hoy aho hoe rehefa tsy tianao raisina moa ny tolo-kevitra averiko foana fa ny fanoherana nge de balizy rail le mamerina le mpitondra raha mahainy mpitondra ka mihainy mpanohatra tsy sokianina izy fa ny tena olana de zao le olona miteny no lasa olana fa le vendikevitra hoentiny tsy enona Clémence Rarinirina mazava mihitsy zay na manalilira fararary ny resaka ianao teo hoe miaraha ory am'izay ory de tsaroko tampoka na manalili tao anatin'ireny fotoana niatrehantsika ny fampelezan-kevitra fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina ireny de le mandeha moa zany any anaty tanàna maro samihafa isika miaraka amin'ny président Ravalomanana tamin'izany miaraka amin'ny candidat ihany koa de misy fotoana mandalo trano misy fahoriana de ny zavatra nisy tamin'izany fotoana de miditra ao amin'le fahoriana président Ravalomanana de mamangy izy an'ilay olona tompahoriana ao anatin'izay ka zay le hoe tamin'ireny de nasaina nangina mihitsy ny soka mozika sy ny mpihirahira mpitehatehako ivelany ao hoe mandalo hoe teny be sarety raha tsaronao tena nangina mihitsy tsy misy mahazo miresaka mamangytsika zay le fiarahana zay le fihafanana malagasy hitanao le réflexe maray aman-dreny io moa zany tonga amin'le fiteneny antitra miampiadikalo moa izy teo de miantitra ihany président Ravalomanana ninina lazaina ray aman-dreny reny ary zay réflexe zay ny nahatonga ny olona iantso azy hoe dady io nge tsy tonga ho azy na ny foroniny zay zany no andrasana tohatra ny tsy tena mahita toetoetra na ray aman-dreny ny malagasy ary izany anao ny fampitahana atalatala kely ty Clémence saraiko anao hoe ohatrany hoe mahita hoe tokantrano anankiray eto Madagasikara zany ataontsika hoe tokantrano le firenena de ao an-trano tsy misy vary tsy misy charbon tsy misy loka fa tonga dada de miteny hoe aleo fitanana tomobile téléguidé kely lafo be nareo ohatrohatr'izany zany ny sary ahitako ny miresakitsika téléphérique sy ny sisa fa raha fitiniko aloha de mifanohanana ny barea de imbonantsika rehetrarehetra aloha azava ny resaka ary anisany tena mitondra mbavaka anareo zay ry zalahy satria ianareo hatreto aloha ny tena tsapanay fa mitondra avo an'izany voninahim pirenena zany ao an-damosinareo ny malagasy rehetra ninina lokony fa aza manaiky fotsiny sovaliana sy lalaovina amin'ny lafin'ny politika amin'ny zavatra tahaka izao fa tena voninahim pirenena no entinareo de zay ny mendrika ho an'ny malagasy fa tsy hoe mivadika izy indray ny lasa omem-boninahitra ao anatin'ny miezaka zay ataonareo erim-ponareo madiodio ary tena ankasitrahana be deaibe ankasitrahako indrindra moa lay fihetsika feno fiankinana amin'Andriamanitra ary de afaka amin'ny témoignetsika hoe firenena kristiana fa tsy finoana hafa ngeza be zany ary anisany antoko ny fandresentsika fa zay ny tsiarotro de ny resahako teo ya fa miresaka n'izay fanohanana ny barea zay de vaovao ihany koa paritaka tsy maintsy resahantsika tao anaty fandarana manalelira faralahy de le hoe io moa zany nalefa tao anaty fanadiadiana teo le hoe reto zany ny malagasy mpiray-tandrazana amintsika efa mivonina ny amin'izay fanohanana zay ary amafisitsika ny fankahirezana sy ny fisaorana azy ireo fa ny miteraka resabe dia anankiray de tsy iza fa ny filoham-pirenena izay hoe ho an'ny Kenya ihany koa anohana ny barea de teo zany nanomboka indray mizara indray ny hevitry ny malagasy de manahirana fotsiny ao anatin'izay satria tsika miresaka le hoe mpanohatra botolo hoe zany no anasoketanantsika de amafisina eto foana hoe tsy marina zany fa hevitr'ireo mpakafy baolina kitra mihitsy no entitsika tao anaty fandarana hoe miteny ireo mpakafy baolina kitra ireo hoe aleo izy tsy hoany fa so de sanatria mitovy amin'le tamin'ny kanina farany teo de hitondra faharesena ho an'ny ekipa-pirenena malagasy de tsy andaniny nefany ny avaty amin'ny pomba amin'ny fitondrana vakina fotsiny moa zany hita taratra ao anatin'ny pub zay ataon'izy ireo de mampirisika mafy mihitsy ny aminy hoe fa maninona izy ny sakana na izy ny foloan'ny sadek ina daholo ny argument entiny zareo misy anankiray tao hoe asode adinareo fa tamin'ny tony izy nanatrika fa nandresitsika teto ny hitako tao nandalo teo
ambany mazoko teo zany rehetrarehetra zany lay adievitra ny anaty tambazotra izay mitranga am'izao fotoana zao raha za manokana aloha zany tsy te hoe nimetraka hoe adievitra manao ohatra hoe aza makany ianao satria averiko tsy avian'ny mpanao politika mihitsy no miteny hoe aza makany ianao fa hevitra ireo mpakafy baolina kitra mihitsy le izy no miteny hoe sombatso tsara ny andehananao any fa le izy moa zany rehefa misy ny maneho hevitra tahaka zany de soketaina foana ny avaty amin'ny fanoherana ka raha ny tenako manokana moa zany de hoy hoe mandehana zany rehefa zay zany no metimety sy mahadevolana ny sainareo ao anatin'izay fa na zany na tsy zany moa zany de raha-pirenena hozy tsika le baolina kitra anahoana ny akony raha sanatria tsika moa zany mivavaka mafy araka ny tena manalira faralahy teo fa raha hoe andeha ho any zany ny filoha-pirenena de anahoana ny mety ho akon'izay raha sanatria faresena no hita avy any zany mila zay le ray aman-dreny ho ianao teo hoe inona moa zany efa resahany reto vahoakako reto ao anatin'izay manao tena hoe raha tsy makany ve de tena olana be tsy manohana ve de tena hoe tsy haiko hoe inona zany ilay lesoka manao ahoana zany ilay hoe tsy makany zany ao anatin'izay petraka be atao tsy haiko zany le baraingo hoe fa maninona ny tsy maintsy hoe makany zany nefa efa misy an'izay adihevitra be zay ihany koa mikasika an'izay nisy moa zany ny faneho-kevitra tao amin'ny rindrin'olona anankiray tao amin'ny tambazotra tao milazany hoe nahazo fanasana manokana ny filoha-pirenena malagasy sy ny mpanjaka ny Maroc zay ny hitako tao hoe anisan'ny voasa anatrika an'ity lalao famaranana ity zao ny manahirana rehefa misy zatra tsy metimety amin'ny saina zay le hoe minimana kipo maso te hijery ny tena zavatra misy marina rehefa tsy tena mapetipety ny saina sy tsy mahadiavolana ny saina ny zavatra ambaran'ny olona de atao anaty sobika anankiray hoe mpanohatra indray ireo de teny aho zany namana Clémence nisy fotoana mba mijerijery ao anatin'ny tambazotra de mahita olona anankiray zay tena mpanohana fitondrana tena tiany fitondrana tsy hoe publication ny partage naka tany amin'ilay partage nisy commentaire fa tena mura n'ilay olona zay tompony andraikitra ary tena anisany mpanohana ny fitondrana fa rehefa namaky de variana hoe ay ve misy ohatr'izao ato amin'ity tambazotra ity hoe 9 isanjaton'ny commentaire ao de tsy misy na iray aza mankasitraka ny zavatra ataony olona anankiray io de velom-panontaniana zany hoe na zany ilay olona minitsy mamaky an'ilay commentaire satria manindrosindrona azy le fahasain'ny olona mantsy miditra any anaty murany mihitsy miteny an'izay ao am-pon'ny olona de midika fa tsy misy zavatra manipuleny zany na rera fa tena zay ao am-pon'ny olona ny avoaka fa rehefa tsy te handray andreny de atao anaty sobika fotsiny hoe fanoherana ny manao an'io ny mpanohatra ny manao an'io misy aza moa fantatra ao tsara olona manantoerana eny eo anivon'izany fitondrana izany ary de omena toerana olom-boatendry matetika mbola tsy voafidy mihitsy fa ny azony fanaony de désactiver ny commentaire tsaroko misy influenceur anankiray tamin'ireny téléphérique reny de teny désactiveko mihitsy ny commentaire satria fantatro fa ho ataonareo mamay fantatrao tsara ihany zany hoe ny opinion publique de tsy mandainga io fa rehefa metimety le izy de opinion publique fa rehefa tsy metimety le izy de zay tsy baiko ny Facebook zay ke le teneniko hoe tsy kilalaon-jaza ho an'ny fitantanana fireneny de iverina kely ako am'le hoe fandehanana makany lasa saina ihany Clémence satria zao alohan'ny ny akaratsika teto de nisy olona nanasa namana Lilia mbola anasanao koa izy anasan'izy misy hetsika tahaka zao fa tena manasa anareo zay 7 ariary ny vidim-pidirana tena faly ary tena te anatrika fa mandinika hoe firifiry amin'ny malagasy no manana fahafahana hoe isakafo indray atoandro amin'ny sarany 7 ariary de akisako kely etsiny hoe roa tapitrisa mahery kely eo raha tsy diso hoan'ny vidin'ilay tapakila zay efa nasiana fihenam-bidy zany hoe raha ataontsika zany mandididina ny 5 tapitrisa ny frais de 3 tapitrisa eo ene zany no alohan'ny fanjakana nalatsaka kely de ataovy multiplier an'le isan'olona de mandeha zany no saiko hoe le malagasy kely ary nisy mpanohana ny fitondrana ary ny Clémence ny tena zany tena aleko mividy telengeza be toy izay andeha amin'le avion satria dona miverina moa filazanzalazy vao tonga de ody rehefa avy eo fa ny asany izy hoe zary tena tsy haiko hoe za ve tsy haiko hoe diso nofo loatra ve afa tsy mifono vika tena ohatrany tsy tena ohatrany hoe
le manao gaspillage manoloana ny olona zay hita fa tena hoe nanohan'ny androany raha tsy misy atokona amiko tena ohatrany somary mafimafy zany raha tena fona malagasy marina hoa Clémence raha tena fona malagasy marina ohatrany hoe za manokana zao tsy tena manana fahazarana mampiseho sakafo amin'ny tambazotra satria misy olona tsy misakafo ane de ohatrany to fandranitana fa safidy moa iny hoe andeha sy andeha ho an'izay manana fahafahana ka te andeha tsy any aminareo le olana fa ny amin'ilay fanapahan-kevitra no raisina voasaina ve voaeritreritra ve tadio tsara za mino fa sady tsy any anatin'ny LFI tsy any anaty LFR reny zavatra reny na voakavitaiza tamin'ny budget nanaovana inona sy naninona sy ahoana mba tsy iverenantsika amin'le hoe 151 millions d'euros zay ho alohan'ny hatrany ambany ravikazo nefany ponina ambato be sy anoso no isitraka azy zany zavatra any le mila jerena zany zavatra any le ilaina mangarahara ampafatary mazavy vola ay zany nanombinana tampotampoka teo ahafahana manao an'izay le fiarahamentana hoa tsy an'ny olana fa le hoe raha volana contribuable moa le filazantsika anazy de tadio tsara fa tena ananany vahoaka fahefana mihitsy no mitaky ny mangarahara amin'izany hoe le vola satria nihetrantsika rehetra no miditra ao anatiny zany kitapo-mbola mpanjakana zany ka zay zany tiako tsipihana tsara mba tsy hadiso hevitra ny mpijery hoe reto koa zany de non tena raha misy fakafizana an'izany ekipantsika zany manohantsika fa fitantanana firenena kosa tsy maintsy resana rehefa hita hoe misy zavatra tsy tena hita mazava eo misotra makaiza Clémence Rariniry resaka n'ilay fandehanan'ny filoham-pirenena teo tsika dia misy moa zany ny olona akaiky mpitondra olom-boatendry ngamba nisy ve le ndresanao teo olom-boatendry de miteny mihitsy hoe tsy lapoasy zany ny filoham-pirenena satria zay tokoa no resahan'ny olona any anatin'ny tambajotra averiko ihany fa ny resahantsika malagasy mpankafy baolina kitra piti baolina kitra no taterina eto de tsy maro be zany ireo fa ny mikefitra mikasika an'izany hoe aloha izy tsy andeha hoany fa so de miteraka tsy ny vitana ho an'ny barea zay zany le resaka de namary avetrany moa zany olona olom-boatendry ny fanjakana ao anatin'izay de hoe tsy marina mihitsy zany fa tsy lapoasy zany filoham-pirenena de engany aloha hitondra fandresena ny barea ao anatiny ity lalao ity fa ity misy andeha ataotsika hoe publication naitra manokana namana lelira faralafo hitako vo teo izy ty ary voangiakaingana nanaovany namana Elion Raharson miala tsiny manona ny anaranao Elion fa zao no namaliny azy zany tato anatin'ny rindriny hoe tsy azonareo mihitsy ozy ilay hoe lapoasy io zay zany le titre le lohateny inona ozy no mahalapoasy anao manatrika io finaly io any tsy resaka lazain'ilay madama mpiaro anao hoe miniminy foana ny gasy nefa hoe mivavaka tsy zany ary tsy any resaka fahity aza mandeha any ianao satria hatramin'izay ireo bandy kely ireo nanao baolina tsy nisy pression ary zava-dehibe io eny ambony kianja zava-dehibe io eny ambony kianja mpanao baolina ny tenako ary afa mihitsy zany hoe milalao tsy misy tsindry zany rehefa tonga any ianao miova ny fisainan'ny FMF voalohany satria pression ho an'ny ity farany mahitanao ary na tianao na tsy tianao pression ho an'ny coach ny fahatongavanao na inona asa na mbola tadidinao ny tondranao amin'ny barea afony mbola tamin'ny andro ny Anissé Serbolida ny sary nivoaka teto tamin'izay mbola nampirevenao ny bandikely tamin'izay mialohan'ny match nataony inona ny vokany faharesena nahazo azy bandy tokony hifantoka amin'ny baolina no mivily ny sainy logika raha resy asa na mbola tsaronao koa ny match atao tamatavy mila mandresy isika de tafakatranao anao kanina indray ny gasy tratra ny pression ny ministra tamin'ny fahatongavanao mbola ingatinka Roberto no teo tamin'izay aotra sy oatra ny baolina première mi-temps tsy naharitra ity farany fa nidina nanao pression tany anaty vestiaire inona ny vokany ilay ekipa resitsika enina sy roa tany amin'ny match aller no nitazona antsika tsy nandeha kanina io indrao ianao fa misisika ao atsy Kenya nefa ny adversaire efa mavesatra be zany Maroc izany techniquement tactique
uniquement any amin'ny moral sy ny fikirizana no mety andresiantsika ireo nefa ny fahatongavanao tsy maintsy mavesatra ho an'ny mpanazatra sy ny ekipa tsy ilaozany teny iray na roa iblis hatreo tsy maintsy isy ny pression morale ataon'ny FMF na ny coach ahazo ny mpilalao maninona nefa raha sokafana etsy mamasina de eo ianao mijery raha tsy mino ny tenika ianao de mandehana de ho hitantsika io zay ny fanehoan-kevitra nataon'ny Elion Rarson tena imbonakevitra io ianao namana lili tsy haiko nao fahitanao azy fa zay mihitsy le izy tsy resaka hoe tsy fitiavana fa fity te azo fandresena fity te mba ireareny amin'izany ekipa pirenena hitondra vokatra ao anatin'izany tontolon'ny baolina kitra izany hoe sambany tokoa hiatrika amin'izany famaranana ny tranona izany de zay no antony iresahan'ny olona n'izany rehetra izany sosikevitra ihany izany satria raha hitantsika ny namarana ny Elion azy teo de hoe mandehana rehefa tsy mino ianao de zay le izy de ho hitantsika eo zany nitoyany fa de alefa barea aloha alefa barea tena mirary fandresena ao anareo somary ohatry ny manao ale kely Clémence satria zay foana ho le hoe rehefa tsy metimety ny atao de mpanohatra reto fa te hizara koa zany fomba fijerindreo olotsotra teo zao tsika nresaka ny Elion Rarson fa misy namana anankiray mpitandrina izy io pasteur raha manatombontso Jean-Luc moa zay fantatry ny maro amin'ny hoe RJL de tena nanaitra koa ny fanehoan-keviny ary izy moa zany de nresaka tsotra hoe ekena ozy izy fa voninahitry ny firenena ilay fandresena mafaly inge zany ary pansement kely iombona koa mihitsy le hoe pansement kely ho an'ny malagasy efa reraky ny miaina anaty fahoriana lalina ozy izy isorana be deabe ireo fa ity no mamperitreritra amin'ny zavatra resahany hoe mampametra-panontaniana hoy izy hoe rehefa iza de tsy hitsitsiana vola fa rehefa iza de afaka miafiafy amin'izay kely eo am-pelantanana ary ny tena naperitreritra ety ambanimbany ety zany de ozy izy hoe ny mahasoa ve lovony mahafinaritra sa mahafinaritra lovony mahasoa izy satria manino izy raha mba ny atsasaky ny enoy le tolo-kevitra manino izy raha mba ny atsasaky ny faktura jiramahany vahoaka maty antoka mijiro sy rano tapaka lavy ty no mba alohan'ny fanjakany na ny atsasaky ny fitaovan'ny mpianatra andeha hiditra hianatra na ny atsasaky ny fanafody lafo de lafo amin'ny marary any amin'ny hôpitaly no mba alohan'ny fitondram-panjakana sa ve tsy priorité zany rehetrarehetra zany eo le hoe fandehanana hoe hitondra inona tsaroko tsara amin'ireny hôpitaly-mpanjakana reny Clémence rehefa andeha hiteraka ny vehivavy de mahasika be mihitsy ny sage-femme sy ny mpitsabo rehefa hitsofoka ao amin'ny salle d'accouchement hoe tsy arahany vady ony fa manjary mianta le vehivavy de sahirana izy miteraka ohatrany hoe ohatr'izay ny sary tonga atao tsaika amin'izao fotoan'izao le hoe fandehanana Andriamatoa Andry Rajoelina any tsy mitovy mihitsy afa le hoe dada sy neny zany tonga ao manohana na izoky na izandry fa le hoe de mijery azy zany zao ny filoham-pirenena le pression morale le psychologique zay nresahany Elion Rarson teo zay zany mahatonga anay manao an'le tolo-kevitra hoe tsy olona ray tsy roa tsy telo mba miteny hoe mais sao de misy fiatraikany re amin'ny fifantohandreo bandy kely reo lay fandehanana fa hevitra foana ihany ny anay hoy zahay fa zao miara mahita ny toenety tsika fa alefa barea zahay manokana tena manohana ary za de tena samilaza hoe za ny ankonako manontolo tena mitondra bavaka anareo zalafa tena miandrandra zavatra aminareo ny malagasy rehetrarehetra zay no mbola resaka barea ihany tsika de miresaka le resaka urna na manalilira farala satria de niteraka resabe ndraiky ty urna ty ay mbola nisy urna misy urna fa de rano vaovao hono de ataontsika hoe hono satria nisy hitako kely sindrasindra nandalo tany anaty commentaire tany efa mifafana hono la publication tsy haiko mifamaritany fa efa nilatsaka aloha izy de resahantsika ihany ny amin'ilay hoe nisy zany ny fampahafantarana nataony teo an'niveau fédération malagasy hoe rehefa tonga ny fotoana hitsenana ny barea de ametraka urna afahana zany hoe manohana de betsaka koa toana tao anatin'le izy satria ny olona zany zay le mangarara resantsika matotra am'le resahako teo zay masy le resantsika le mangarary ny resaka ndeha ataontsika hoe ino moa zany prime na ny hoe vola azo na ny hoe loka azo ao anatin'ity resaka fiatrehana ny tranona ity efa hatram'izay izy io dia mampahafantariny ny ireo mpikarakara amin'ny fomba mangarara foana hoe zay tafaka hatram'izao de mahazo an'izao zay tafaka hatram'izao de mahazo an'izao tamin'ny coupe du monde des clubs teo zao na manalilira faralahy tena hoe vola tsy tanono mihitsy ny azon'ireo ekipa zay tafakatra midingana manasa-dalana ny ampahefa-dalana ny ampavalon-dalana sy ny sisa amin'ity ihany koa zany de andeha ataontsika tsy hoe tsy tanono fa mba
ndeha ataontsika hoe raha oharina am'ilay ndeha ataontsika hoe oharina amin'ny ray tapitrisa roa tapitrisa dia ndeha ataontsika hoe vola misimisy ihany zany a ilay vola azo zany ao anatin'le prime ka manoloana lay efa nivoahany zay vaovao zay niparitaka hoe reo zany zao raha ohatra ka afaka soma tsara atao final dia mahazo 15 milliards d'ariary angamba ohatrohatr'izay angamba le montant raha tsy diso ifonako raha diso fa zay aloha hitako nisy convertir tamin'ny ariary mantsy le izy dia hoe ohatrohatr'izay dia efa mandeha ihany koa niparitaka hoe efa polisanjato an'ny FMF dia ny polisanjato an'ny joueur sasisa dia mazava ho azy zany moa ny olona zany manisa efa misy manao kajikajy any ambadibadika any dia nahita le urina amin'izay ny olona dia tezitra ny olona rehefa nahita le izy hoe fa maninona ny FMF fa manao zavatra ohatran'izao raha zavatra hoe tonga dia hoe tia ho an'ny mpilalao dia manaiky zay fa FMF dia inona indray dia hanga tonga trany mifanehoan-kevitra ny aminy hoe satria efa nitranga tokoa ty zavatra ty tamin'ny tranona 2023 na manaliny hoe nandeha ny resaka hoe miparitaka ny vaovao hoe aiza ny primanay tsy azo ny volanay enganye eto kosa aloha tsika dia asika enganye tsy hiverina tsony ny tranga tahaka ireny fa araka nyresahana teo mangarara be io loka azo ny mpilalao ary tena hoe niatsembohandry zareo no azahoany an'io dia aoka kosa tsy hisy ny fanavakavahana ny fizarana vilana ny famitapitahana fa aoka hisitraka an'izay asa saran'izay ireo mpilalao any Barea ireo fa tsy hiverina tsony kosa amin'ity indray mandeha ity izay le hoe tsy hitany vola tsy tonga ny vola sy ny sisa manahirana be zany mihaino zavatra tahaka ireny dia araka ny teneniko teo hoe nisy an'izay vaovao be dia be miparitaka izay dia lasa niteraka resabe indray le urina dia hono mbola mafisiko ihany hono efa nifafana le publication fa eto aloha izay dia miteny tsy mety ny zavatra tahaka ireny ny vahoaka zany eritrereto hoe efa ao anatin'ny délestage izy mbola resantsika eo délestage na manalira farala ny fiainana efa tena sarotra ny fidiram-pianatra efa mananontany efa miodiody ny fahasahiranana maro samy mikarama tsy miakatra fa vitan'io malagasy io mandeha tongotra lavitra be mandeha manao an'izay hoe endrika fanohanana ny ekipa pirenena izay ka ataoko angamba fa tsy dia ho atao fitadiavam-bola ihany koa le zavatra misy ekena raha toaka hoe misy tokoa ny tena ilana vola tsy adala ny malagasy resy lahatra amin'izany raha ny tenanay fa tsy ho atao fitadiavam-bola kosa le izy hoe dia avy indray ny FMF dia karakarana izany fitadiavam-bola fangalam-bola izay rehefa avy eo tsy ho mangarahara indray sanatriavy ny vava dia lasa hiteraka resabe namana lely ny olana mantsy namana Clémence Rarniriny raha vola irafitra mikarakara an'ilay ezaka atao no tsy ananan'olona fitokisana 100 isan-jato dia tena ranoraraka tany rano atondraka andamosingisa ihany le izy fa miresaka le resaka prize money teo moa ianao dia ozy izy hoe ny anaty nitsotra toute peine mérite salaire ny ezaka ireo atsembohany fa aizany nanao izay faraheriny dia rariny raha hoe hanaovana an'izay fanehoana afakasitrahan'izay fa rehefa tsy mangarara dia mitovy amin'ny tsy misy rehefa tsy mangarara hiteraka frustration sy alahelo fa izao koa le izy koa tokony hoe tsy hajanona hatreo izao mantsy ny olana amintsika misy an'le fomba fiteny malagasy hoe mbola tsy maina akory ny ravina ny nanana mazana ao anatin'ilay fotoana hitrotrony zareo ny gloire ny fandresena rehetrarehetra dia tena tehaka tsisy ohatranareo fa rehefa avy eo tena mba voajery akaiky fireny tsaroko tsara ny misy any mialatsiny manona anarana fa nendrakolona neka ohatrany hoe nany contrat azony ara lasa niteraka olana be na ny hoe hevitra daholo reo petit baolina kitra hoe tena diso fiantevy izy tany amin'ny sy tokony nandeha sy ny sisa dia andrasana ve rehefa avy eo efa mivadika scandale le izy efa lasa nisy nanao publication moa tao ohatra nampalaelo ana hoe tadidiko mihitsy ny fiobiobiitsika azy tamin'izany fotoana zany fa rehefa sakaizany mpandresy foana zany ve fa rehefa avy eo dia hodina tsita reny olo reny alora nga tsy manao zavatra tahaka izany hoe ririnindasa tsy tsaroana izay nga manteny gasy malaza anazy ekeko le fientanam-po mety mihoatra misy koa raha mety mieritreritra ohatra ho azy zany za moa zany ty manao fampitahana foana hoe raha zaho zalilira faralahy meloy aradiso le hevitra fa raha zaho vonina mihitsy hanao urina raha ohatra zany efa mba mahazo mari-pakasitrahana ary zalahy mahazo vola sy misisa vonina hanao urina fa tsy voatery eo aloha le hoe tsy FM mikarakara azy fa ny faharoa zany hoe ny anazy zao mahatery foko dia ny hanampy andreo olona mbola marary tsy salama reo hoe apetrako ambony mizana mitovy tsara ohatrohatry izany zany mety hoe mifangaro fa tena izay mihitsy ny fijeriko ao anatin'le izy dia mety misy ho mieritreritra any hoe ahoana koa ary zany tsy teneniko hoe fiatombola eo bolana fa le toyany hoe ny avo ihany ny tovonana allo any soy amin'ny babatsy eo le izy dia memeko Clémence fa ny tiako lazaina zany hoe
ny mangarara ny olona nge tsy adaly za taloha ny asa tamina orinasa zay manao famoriam-bola matetika Clémence de anisany nampianarina anay tamin'izany hoe raha manao famoriam-bola ianao ka te hitoy azo fa vola foana isaky manentana an'le olona de zao vao iny foana anome izy de eo ny eo ianao de manao retour hoe voray le izy misaotra anazy fa indrindra avy de manao mazava hoe de zao no nampiasaina azy malalaka ny fony rehefa avy eo amin'ny manaraka fa ny olana eto amintsika tena aloha kosa tsy mody manao maso be tsy mahitsika fa tsisy vola tena mandeha mahitsy zany mihitsy eto an-tanàna eto ary hatrany amin'ny Covid aranga tadidinareo tena olany hatramin'io infirmier kely mamony tena mitsabo io ohatra ny mbola migrevy ery hoe aiza vola zavatra ohatr' zany anie le mahatonga le tsy fampitokisana ry zareo hoe tsy faratsitsaina hoe reto rovavy reto zany de mpanohatra reto de mahita lazaina non fa le izy tena tsotra be hoe zavatra efa nisy zany na manadilia tiako le fiteny baba hoe amin'ny anarany mangarara amin'ny anarany mangarara alo mangarara ny zavatra ny olona tsy adala rehefa fantatry ny olona mazava ny lalaky zorana raha ohatra araka le teninao teo hoe iny zany nandeha le urona ho de tena iny fa io ny azo de zao ny tota ohatran'ireny avy de hita miariary eo tia mivokatra le ezaka de mandeha makary mivantana afy zay fa raha zavatra mbola mampiayatsy fantatra hoe aiza sy aninona azagaga raha ohatra ka réticent be ny olona Clémence rariny rima ao anatin'ny hetsika tahaka ireny ya miresaka an'izay barea zay ihany koa tsy haiko raha mbola misy tiana horesana namana Lili fa tiako atsidika kely le resaka compte fako tena mampiteny mona tsy hitako tsony zay ilazana azy namana Lili raha farala satria tena manao an'izay tena hoe tsy atezitra fa tena hoe tsy haiko tsony ngambany hoe inona ny qualifiena ny sentiment ny olona mafimafy no matezitra zay amin'ny ataon'ireo compte fako indrindrindrindra ireo compte fako pomba amin'ny fitondrana ary mampalahelo ao anatin'izany de hoe io cybercriminalité io ve natao ho an'ny fanoerana ihany natao ho an'ny fanoerana de tena tsy mahita fa te cybercriminalité anaovana oppression an'ny opposition zay mihitsy ve le titre ny cybercriminalité fantanina no apetraka satria tena mamoehatra raha ny zavatra ataony reto compte fako reto hitatsika zao farany teo victime ny député Rina Randriamasinoro solombavam-bahoaka ny boriboritany faefatra satria nisy an'ireny hoe izy mo voafidy nisy an'le laika mpiandraikitra foibe ny FJKM misy de namoaka le compte fako zany nanaparitaka an'le sary de ny zavatra paritaka ry zareo zany vitan'izy ireo hatramin'ny nanova ohatrany hoe sary zany ohatrany nalainy tamin'ny MBS le izy de novainy le ino moa zany ny zanan'izay ilay habillage satria moa zany rehefa misy ny vaovao amin'ny MBS de misy habillage eo hoe inona ny titre an'ilay reportage de vitan'izy ireo hatramin'ny nanova an'ilay soratra hoe an'ny FJKM ny zao nanovany anazy hoe an'ny FJKM ozy izy antim ozy ny FJKM zay mihitsy hitako atsy izy hoe ny antoko tim no tompon'ny fiangonana FJKM vitan'izy ireo hatramin'ny nanolo an'le habillage an'ilay fahita lavitra zany tao anatin'izay hoe tena tonga hatramin'izany ve ity zavatra ataonareo pomba amin'ny fitondrana ity entina nasoketana olona fotsiny ao anatin'izay hoe tsy tianareo le mpanohatra na hoe manahirakirana anareo le fizotran'le fifidianana tany amin'ny synode lehibe an'ny FJKM de vitanareo manao zavatra tahaka zao olonareo manao zavatra tahaka zao pombanareo manao zavatra tahaka zao de mampalahelo ao anatin'izay amafisiko le hoe ny cybercriminalité dia mikipy eo anatrehany zany eo koa zao de victime mandray koa ary tsy voavoalohany Ramatoa Nirsoernay zao ny publication nataony Ramatoa Nirsoernay tam'le voalatsaka ilay vaovaony amin'ny hoe isy sidina manokana ho alefa hitondrana ny repomba ny Barea makany amin'ny Kenya de ozy izy Ramatoa Nirsoernay hoe tsy lara-pahamehany zany tsy misy solution mihitsy angany tena olana ao Madagasikara sa hoe zay ny zavatra napetrany navadiky ny compte fako le publication hoe tsy lara-pahamehany zany Barea zany tsy ahitanay andidy ngamba ny tiany ho tenenina sy hifaly anareo am'izao fahoriana mahazo ny vahoaka izao hovainareo mihitsy ny sens le publication an'le olona fa tsisy be dio ka zay indrindra tsisy be dio satria nareo zao ny tompony fahefana
de zay le manahirana ao anatin'le izy hoe tsisy bedy mihitsy fa afaka manao daholo ry jivadimby rehetrarehetra manoratsoratra zay tiany soratana manovaovana zay tiany movany azonareo atao tsara mihitsy ny manakihana nay aty amin'ny fanoherana mitondra ohatran'izao hitondrany tsikerany amin'izay hitanay fa tsy mety azonareo atao zany tsy misy tapenam-bava tsy misy tongom-boloka ho tapenam-bava fa kosa ilay finiavana mihitsy anovany publication an'olona mba ridiculisena an'le olona na hoe anaratsiana an'le olona eo anatreham-panaraka azy everiko fa fomba mamoehatra ary tena tsy mendrika ataon'ny mpomba amin'ny fitondrana de zay indrindra ny antony mahatonga an'le tsy maintsy resahana le izy satria efa tena tafahoatra loatra le zavatra ataonareo ino azy zao victime ny député Rina Randriamasinora de io indray zao victime fa nisoerinay vao anatin'izay hoe tenareo ve zany de tena sanatriavony vava mampirisika an'ireny olona reny hoe de ataovy de tena sanatria mantsy na manalilira faralahy izy ty mantsy ry zareo tamin'ny fony tany amin'ny fanoherana no resaka n'izy ty foana fa mahagaga fa ohatrany zareo mamerina azy amin'izao fotoana izao resahany zareo foana tamin'izany le hoe sanatria tonga trany amin'ny situation ohatrany tamin'ny Rwanda iady ny samy malagasy ny radio de Mille Collines neka tena manitatra manao zay nampidina ny foko tao Rwanda tamin'izany fotoana sanatria avy vava raha mitoy izao pratika politika ataonareo izao de sanatria avy vava ho tonga amin'ny zavatra tsy azo eritreretina mihitsy satria efa tsy fanohanana mpitondana ataonareo na fanohanana ny olona zay iverinareo fa tianareo na tsy fitiavanareo olona anankiray fa tena hoe fa rehefa be le fanaovana le politika ka manahirana ka tsy maintsy resahanay ato anatin'ny tsy manaiky lembena na zavatra tahaka izany satria tena manaratsy endrika an'ilay tontolo politika ary tsy gaga isika raha toa ka lasa leo politika le malagasy zavatra ohatran'izany tena hoe rehefa ohatran'izany zavatra atao ny tena kokoa moa ny fotoana na manalilira faralahy efa tabataba ihany tao amuraka satria tamin'ireny fotoana ny atrehana ny fifidianana be ny tanàna ireny de tena novainy ohatr'izao koa ny contexte zany hoe nalainy le sary de tena novainy le zavatra tsy maninona nareo raha miteny hoe tsy mety aminay io zay tianareo resahany tsy maninona satria zay le hoe malalaka ny fanehoan-kevitra fa kosa le famadiana zavatra anankiray sary anatina contexte anankiray ho avadika zavatra hafa ataoko angamba fa tena mirehefa be resahako amin'izany ny actu mada resahako amin'izany ny serasera mada reo mantsy ny compte tena pomba amin'ny fitondrana ao anatin'izay de tsy maintsy resahana zavatra tahaka zany le miresaka cybercriminalité tsika de ohatrany hoe mahatsiaro zafady kely aloha na mananira faralahy alohan'ny anoizanao cybercriminalité ndresanao mpahafantarisika ihany ny mpijery sy ny mpianotsika fa mampafantatra ny technicianina hoe tafiditra ao anaty le délestage tournantsika de ho tapaka zany ny jiro afaka minitra vitsy de aza miala ianareo fa mety tapaka eo amin'ny 3 minitra eo satria tsy maintsy hitsombaadika ahoana moa ny resahan'ny techniciana azy teo vata-pamatserinaratra isika vata-pamatserinaratra afahanareo zany manaraka tsy manaiky lehibe na elako tsinona manalilina tsy maintsy resahantsika fa iverina kely amin'le cybercriminalité teo satria ngamba raha nisy ny ataoko hoe tena mitondra faisana tamin'io de isika koa anisany tsy hoe mampatsiahy tantara fa tamin'izany fotoana zany neka partage de aitan-dozy ekarana hatrany amin'ny fitsarany zany zava-nisy partage za moa tamin'izay fotoana zay manoloana ampy tsara tena ny teny mihitsy hoe tiany pirofo zay vao mary ny vady tany mazava hoe zato ny nanao partage akoatra ny tenako de aiza hoa le 5 oatra matsiaro an'le ondry zato de feriny ra de fa tena hoe za rery ny traîner tamin'izany fotoana zany tamin'izany de vita mihitsy ny manova hoe sarinao anaranao fa de tena resaka tsy mbola nataonao atrena olombelonanao ary tsy possible ivoaka ny vavako mandra-pahafatiko no ny ampanganana ny lazaina fa nataoko de iresaka satria somary marary kely io resaka io misy namana aratra amin'izao de tena hoe ao anaty tsy fahasalamana sy ny rehetrarehetra fa tena mbola voatazona ny amponja mbola resaka cybercriminalité foana ary tena mangiry firy satria na ny zavatra nanenjehana azy aza nilazaina zany izy tamin'izany fotoana zany fa mitondra compte fac namana Stanley minao fa tsaronareo de tamin'ireny fotoana ireny de lazaina fa mitondra compte fac anankiray izy fa ny mahagaga izy efa any amponja mbola mandeha tsy manana telefona tsy manana zoanao nefa ny mbola mihodina le compte de zavatra ohatran'izany nefa de mahagaga fa de hatramin'izao de mbola midiany le olona mampalahelo na mieritreritra ny reniny sy ny rehetrarehetra mahita ny eto moa zany de manararoatra kely Clémence mampahery ny inzandry kely iny sy ny reniny zay tena hoe mikarakara de izahay eo foana mety hoe tsy voatery afaka mifamangitsy ny sisa fa tena miray fo mitondra mbavaka ary mbola
mbola ho avy no maraina ahitantsika ny faran'izao tantara rehetrarehetra zao fa ilay fitondrana amin'ny tany ila kosa hoe afaka manao zay tiany atao tout est permis ho an'ny mpanohana ny fitondrana hatramin'ny fanasoketana sy fanosorapotaka ary magagana dia zareo indray no mitaraina hoe tena loza ny fanaratsianareo fanoherana anay dia gaga hoe Andriamanitra tena mitsombadika ambony ambany ny tany aman-danitra fa tena tsy zany izy zava-misy tsy zany ny zava-misy fa tena miovaova be ilay zavatra atao ahafahana manasoketana aty amin'ny fanoherana nefany ianao zany na dia partage ary ny ataonao dia possible higadra ianao dia tena mamperitreritra za mamperitreritra nareo aza dia pouce inversaire dia ahitanao loza dia hoy hoe za aloha dia mitodika aminareo olombelona ihany ane ianareo hoe tompona andraikitra rehetrarehetra na ny amin'ny cybercriminalité dia hoy hoe vahoakantsika na hoela na haingana dia aty amin'ny vahoaka foana tsika riverina amin'ny vahoaka tena aloha mijery mahitsy fa tsy mety kosa raha misy zanak'ala hafa atao ohatra zany ary le izy inge miatra manaina Clémence midy any amponja ny olona maninona ny olona aratsiana ny olona hosorapotaka mety ho tonga mihitsy ary zay mantsy nidika an'ireny zavatra resahanao reny raha hovaina ny publication anao na ny publication raha matofany soherinaiva na ny zavatra tsy nitenen'ny député Rina Andriamasinoro akory no asiana lazainy ahafahana manenjika azy rehefa avy eo ahafahana miteny zao ny ataony ihany na zao ny ataony ihany nefany ny tena famarinana dia erzareo ihany no mamorona azy dia zany zany le tena tena efa tena réseau misy tena hoe ato miainga dia makaty mba ho tonga amin'izao ve dia tena ketrika ohatran'izany ve ny atao amin'ny tena fiainan'olona ray tsy aleo ve mba ketrika hampandrosoana firenena dia tanteraka ny le Madagasikara tsy maintsy mandroso lazainareo hoe raha zany ny andaniana rondo avy eto dia aloha maketo vahana ny jiro dia aloha maketo dia vahana ny rano maketsika dia andao vahana io olana ny amin'ny fitsabony io maketsika dia andao vahana ny olana mpampianatra ny mpampianatra maketsika andao vahana ny olana karama ampiakariny karama andao vahana ty vidy penina mitangana be ty raha mba zany ranga ny andaniana rondo tena ho sambatra tokoa Madagasikara fa indrisy mbola manofy angamitsika amin'ny raha vavy raha miresaka an'izany eto fa zay zany le izy hoe le sainany mety samy men'Andriamanitra tolo-tsaina sy fahaizana efa ampiasaina amin'inona ary io ny résultat foana ny afahana mitsara hoe manahoana sy makaizany foto tsy haiko miteny an'le hoe ao ana fait le tour zo fiteny frantsay hoe efa voaresaka daholo zavatra tokony horesana ao anatin'izay resaka délestage sika dia rehefa mandehandeha mijerijery na tambajotra mandeha manaraka vaovao etseroa dia nahita tampoka nytony fanehoan-kevitra tamin'izany fotoana itony hoe nisy tamin'izany mpanohatra izy dia ankehitriny izy lasa mpanohana ny fitondrana ary izy foana ny ohatran'ny resadresantsika toy tokoa dia ianao ny manontona olombotendry eka zay moa olombotendry moa izy isoary ve zany de misy an'ity fanehoan-kevitra tamin'izany fotoana mikasika ny resaka délestage hoe aiza ho aiza sika amin'izao raha oharina amin'izany fanehoan-kevitra natao tony mpomba amin'ny fitondrana izay mpanohatra tamin'izao fotoana izao itony hiditra nareo rehefa avy eo anaty tamin'izany fotoana izany fa mpanohana ankehitriny ndao hoe notsika ohatrany ahoana rehefa tena tracena dans le temps ary le zavatra nitenenina tamin'izany dia efa miomakomana ihany koa isika efa aorinan'ny resadresaka mikasika ny délestage afaka miditra mivantana isika rehetra ndao ary raha tsika izay fanehoan-kevitra zao ny alaheloko amin'ity fitondram-panjakana ity délestage io mbola mba tiako ametrahana fanontaniana ary maninona ny tsy mandray andraikitra le fitondram-panjakana maray azaka andraisana ndraiky nefa ireo migalabona miaina ao anatin'ny arembe ianao malagasy mahantra mitongo vaomany ny fiainanao any anaty tatatra ny fiainanao any anaty masiso isan'andro anano vary hoaninao tapakibo zanakao mandeha tongotra mandeha mianatra tompotrano efa hitsohatsoahany isan'andro satria tsy voalohany ny fatrana rehefa tena tsy voaloha moa ka voaroaka dia mandeha ny ambany tetesana ianao farany ambany tunnel na miakatra ery Ambojatovo ery dia manao bidonville alahelo ny vahoaka malagasy zany satria nareo mpitondro ireo nampahantra azy tokony angatahana fanazavana ianareo on veut demander des comptes on veut avoir des explications zay le izy zay tokony mba mandinika ny tsirairay avy hoe hoentinaiza ty firenena ty hoentinaiza ary inona ny tena tiatsika atao ary ny fantaniana apetrako foana aminareo vahoaka malagasy zay mialatsiana fa masika le teniko fa niany zazatiana tsy tsitsiana rotsakazo ary fitiavako atsika ny tenenako an'izany est-ce qu'on mérite ça miendrika an'izao zava-misy zao ve tsika fa tsika ve zany dia lasa ce point là miaritra an'izao zava-misy zao sika koa mba te angataka fanazavana amin'ny mpitondra fanjakana sika mba te hiteny amin'ny fitondram-panjakana hoe non misy zavatra tsy zakanay zany rehetrarehetra zany inge fanontaniana tena apetraka daholo e ary mba
tiana angatahana fanazavana zakanareo zany le tsisy ziro sy rano zakanareo zany le délestage zakanareo zany zao zava-misy iainana zao ka raha zakanareo de fio ary nandray tsika ohatrany te ametraka fanontaniana hoe tsika mihitsy ve ny lasy tsika mihitsy ve ny kanosa de miaritra an'le tsao ka raha zay ary noho izy moa akory atao zako manaitaitra sy mampifoa atsika izy mampite hanosongozona o zay namako zay mampite hanosongozona mifo azy ndry zay le teneny de ohatran'izay mihitsy le tiako tenena atsika hoe tsika vahoaka ve de kanosy ny fanehoantsika hevitra tsy midika velively fa manonga-panjakana ary za tsy d'accord amin'ny fanongana-panjakana fa za kosa de mametraka fa tokony hozonao ny maneho hevitra ary za de d'accord hoe raha pitsy afaka pitsy ndao a aneho hevitra eny an-dalambe atsapany le fitondram-panjakana efa tsy zakatsika intsony le délestage de andao andeha ao am'kianjanam-bojatovy ny eo alalany zay i manifeste de hitany eo hoe maro be ny vahoaka ahoana ny tsy tsara aisany tsy tsara teny izy fa tsika tsinona am'izao fotoana zao on se laisse faire ka mipetraka ny tsika de miaritra trèfle ozy ny fitenenany tanora zay de tsisy rara iny mpitondra atsika satria izy miaina foana mifo izy maraina mihinana petit déjeuner mafinaritra sanganiana Clémence Rarnirina mialatsiny tena mandinika ny tena koa tokony ome avy sa tokony ala elo avy raha mieno andreny zavatra reny tena hoe tsy gaga raha ohatra miteny ny olona izay leo politika zay leo panao politika androany ianao atsy raha pitso ianao ary mahagaga ny teny malagasy raha miteny an'le ny vavany tsy atao be ny amerena anazy no avy engane mba horendra matolo olona iny fampatsia ivany iny zay ndray zany zao le mamofo anao anao zao mety matory zay le mamofo misakafo tapakibo ny malagasy izay le tena hoe mamoa anao mampatsia hoe oleretsy est-ce qu'on mérite ça mendrika an'izao ve ny vahoaka malagasy averiko aminao le fanontaniana satria mino fa ianao zao anatin'le standing any tantaraina tsara mihitsy hoe petit déjeuner milamina tsara ny malagasy nefa tsy mihinana maraina tsony Clémence misaotra an'Andriamanitra raha mahazo mofo grefy kely anankiray ny zaza kely indrindra ao an-trano hoe zany ny ainan'ny malagasy tompoko ary eto de miteny tsy hoe lasy tsy hoe kanosy fa inona moa no ataonao amin'ity vava-basy be vao mihetsika ianao de mpitandro filaminana firiny tonga za na miantso azy mpitandro filaminana sahirana satria tsy haiko hoe tena miaro vahoaka sy ny fananany ve miresaka délestage miresaka fahafahana maneho hevitra an-dalambe tena le rehetrarehetra ny lazainao mihitsy ange ary tamin'izany ianao tena mipetraka tamin'ny toerany vahoaka tamin'izany ianao tena mahazo resaka be mihitsy fa samy laza ankehitriny mino afa hoeninao zao fandaran'izao hoe tsy la situation tantarainao tamin'izany tsony no iainan'ny malagasy fa tao fois 10 fois 100 fois 1000 fa move mahita sy matsapan'izany ianareo zay manohana ny fitondrana move tena renareo sy iainanareo ny hirifiriny malagasy nisy olona tompona andraikitra tao tena misy fotoana izy manontany fa ngaho ny tena mitsaly ny vahoaka zany hoe tsy renireo mpitondra sy ny manodidina azy zay migalabina amin'ny arenany Madagasikara reo migalabina amin'ny volam-bahoaka reo ny firy iainan'le vahoaka ilay vahoaka zay mivadika tanteraka andrasa fa ny vahoaka ny patron aloha azava ny resaka ny vahoaka tompoko de manana fahefana ireklame araky ny mazava be nge ny teny teo hoe manana compte à rendre amin'ny vahoaka mihitsy ny mpitondra on veut des explications aisika ary androany aisika androany manoloana an'ireny teniteny satria rehefa any amin'ny toerany te-anohatra de mora kely miteny an'ireny zany fa rehefa tena mipetraka amin'ny toeran'le mpitondra ianao de mody tsy fantatra ve ohatrany tsy misy ve diso daholo indray ve zany reny zavatra rehetra nazavaina reny délestage ndresany eto fa fahoriana tompoko fahoriana ary tsy io tsy hoe filambaniny Clémence Rarnirina na filana sotasota ny filazana hoe ny rairaina mihitsy ny resaka hoe maleo tenany eny herinaratra hitondra ny resaka mialatsiny resaka téléphérique vetivety fotsiny maleo tenany io fa groupe eny mampandeha izy ary rany solika laniny io de mametra-panontaniana Clémence Rarnirina hoe raha zany solika izany na lefa ao amin'ny jirama farafahakeliny miena io délestage tournant io
fa ny mampalahelo dia zao miainga ny an-trano ianao tapaka ny jiro tonga aty amin'ny CM radio ianao anjara ny CM mandray ny tapaka ny jiro izay ihany zany indro mahita maizina ne za andro any Clémence Rarinirina zany dia tsy za rery fa ny akamaroan'ny malagasy dia zany hatramin'ny asa fivelomana ka ho fantatrareo amin'ity délestage ity fa potika fanananao tokantrano resaka appareil électroménager potika amin'io resaka fatapahan-jiro lava io na resaka fiainam-pianakaviana tsy zavatra vanina ntsony ianao raha taloha mieritreritra mametraka telefony ianao chargé na miverina avany ianao tsy mihetsika ny pourcentage ny telefoninao satria maninona tapaka foana io jiro io potika izay olona manana asa rehetra miankin-doha amin'ny jiro potika fa fatatsika ve hoe hatraizany lanjan'izany fiatraikan'izany amin'ny sosialim-bahoaka amin'ny fiainam-bahoaka hitanareo ve zany tsapanareo ve zany saraka le teny teo mila foazininareo atsapy hoe tena efa tsy mendrika ntsony efa mihoatra ny ataoko hoe tsy teny hoe médiocrité a Clémence fa tena mbola mihoatra ny zavatra iainan'ny malagasy fa tena hodina tsy hita hodina fanina satria misonenika eo ambony arena be ny fitondrana ie za moa zany na enao izy tena manalira fa dia fampijesika sy ianao hoe tena dia zao zava-misy zao mihitsy any resan'iny androany moa izy efa loha olona fa iny mpanohitra fa iny tamin'izany fotoana dia aiza zany zao raha oharina tamin'ny réalité tamin'izany zava-misy ankehitriny iainan'ny malagasy moa va ny tsara makany amin'le Madagasikara tsy maintsy mandroso tarigetra slogan ny zava-misy sa vao maika ny ratsy dia manalira faralato eo no teny azy ny ratsy me hatrany amin'ny apazato ny faharatsiny raha oharina tamin'ireny zava-nisy tamin'ny fotoanandro ireny dia mitodika malagasy ihany koa raha le fanehoan-kevitra teo ilaina ireny fampatsiahivana ireny satria ny tantara tsy fanadino isika mitodika malagasy hoe dia kanosa zay mantsy le teny hoe dia tena kanosa ce point ve ozy izy ny vahoaka dia averina ihany koa le fanontaniana hoe aiza ho aizy tsika malagasy raha oharina amin'ireny fanehoan-kevitra ireny na ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao so sanatria rebreben'ny olona indray dia mialatsiny fa zavatra efa fahita zany tamin'ireny fiatreana ny kanina ireny hoe sovaliana mialatsiny fa tsy hoe sanatria biby akory ny mpilalao baolina kitra ka hoe sovaliana fa hoe fomba fiteny moa zany hoe taingenana indray dia avy eo dia iny ny entina naronana n'ilay tsy fahombiazany fitondrana dia sanatria avy ny vava ny sary mety izy dia rehefa andeha téléphérique dia mody entiny eny mpilalao any bariana na rehefa no zavatra ry dia mody entiny eny indray ny koatra na oatra zany dia zay le récupération politique tena tsy mety amin'ny malagasy ary mahatonga malagasy ho tezitra mahatonga le petit baolina kitra ho sarotiny ao anatin'ny zavatra misy hoe oke tsy oka mba ho tena fanatanjahantena mampiray mba tsy isina alokaloka politika manahirana amin'ny resaka fanatanjahantena satria le zavatra misy iainan'le malagasy dia tena mampiteny mona amin'izao fotoana izao za zao na manalilira faralahy alina tontolo tsy nandeha ny jiro tany aminay tsisy ny rano tao an-trano amin'ny roa maraina mivadiko mitsangana za koa matahotra so misy milako izy lasa koa manaraka azy avao arina dia mifampitsilotsilo anaty maizinao zay mivady ary sady matahotra totoma ihany tsara président raha miteny zany totoma zany ao anaty zay zany le réalité iainan'le malagasy amin'izao fotoana izao tsisy jiro tsisy rano dia nefany ny oeraoera sy ny fisehosehoana ivelany dia tena tsy misy ohatran'le filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy rehefa isehoseho zany anie le manahirany tsy misy an'le fanetretena ilay humilité hoe zao ny zavatra iainan'ny vahoaka koa dia ohatrany ahoana zany no tokony fietsika tokony asehoko teneniko anao tsy tadidiko izy ty filohan'izy ry izy ty Amerika atsimo angambany izy zay raha tsy diso Uruguayanina ve izy ty tsy tadidiko fa miteny aminao fa izy moa efa maty ndao so fahafatesana tsy tadidiko tamin'ity taona ty sa tamin'ny faran'ny taona 2024 teo mandeha volsa kely volsa coccinelle kely zany nandehanan'izany filoham-pirenena zany filoham-pirenena dia aiza ho aiza amin'izany ny filoham-pirenentsika ao eo anatrehany zao fahantrana sy fahoriana iainy mianjady amin'ny malagasy zao hoe manahoana ny fisehosehoany ivelany eo anatrehany ilay fahoriam-bahoaka zay ny le fanontaniana apetraka ao anatin'izany dia mendrika an'izao zava-misy averiko le fanontaniana mendrika an'izao zava-misy zao ve isika malagasy mila tonga saintsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tena tsy raro ntsony ty raha tamin'ny andro ny président Rajoelina zao teneniko atsika teo amin'ny adiny roa teo ny tapaka ny rano
de ny délestage eo koa tena mbola nandehabe mihitsy rano tapaka tamin'ireny fa mijiro no ny rano mety ataontsika hoe maloto hoe misy malotoloto ny rano zany no fitaranany olona de rano mety hoe tapatapaka sy tena hoe maharitra fa zao neka tena hoe tsisy rano de tena mitaraina ny vahoaka de tena ireo bidon jaune de zay le marika sary marika hita maso ahafantarana hoe eto Antananarivo ianao na aty Madagasikara ianao satria mitandahatra ny bidon jaune amin'izao fotoana zao de mbola miaro ihany le pomba fitondrana hoe merci président fa ianao de tsisy ohatranao mihitsy fa ianao mihitsy ny tena mahavita an'ity Madagasikara ity de mbola misy miredirety ihany hoe mbola mila 3e mandat mbola mila 4e mandat mihitsy ary ianao ao anatin' zany rehetrarehetra zany zay le hoe miteny anao mantsy hoe solomaso manao ahoana de samy manana ny solomasony tokoa ve de misy solomaso rehefa jerena de manan-karena le olona miaingo be de misy solomaso mahantra be le olona tsy fantatro fa zany misy ve ny zavatra misy nisy fotoana nisy ray aman-drenina mpianatra de tsaroko mihitsy ny teniny tamin'izay mitandremo izy fa afaka 10 taona de mety ohatry ny asarobidiny ity fitadiavana pétrole ity ny fitadiavana ny rano de tadidinao tsara Clémence Ranina tany 724 nisy an'le adefitra ny antany namana Joara Voajanary angamba tamin'izany tao amin'ny télévision malagasy natao fiomehezana tamin'izany président Marc Ravalomanana raha resaka an'ilay dame tsaronareo lasa nipetahana anarana mihitsy nanaovana ironie hoe inona zany dictionnaire taiza fa omaly taxi namanao nitondra ana de niresaka tamiko izy madama anafarako taranaka faramandimby izao fitondrana zao fa rano sotroina aza tsy misy rano isasana aza tsy misy tena fahoriana ary tena tsy fantatro ety amin'ny pariparty akaiky nisy amin'ny radio any amin'ny faritra Ambatolampy sy ny sisiny tena hoe mifoha amin'ny Roamaraina nge ny olona matsaky any amin'ny borne fontaine publique tena hoe amin'ny Roamaraina fa raha zany tsy mahazo rano ianao mandritra ny tontolo andro de akoatran'izany ny any an-trano zany de fa aingo tsehatra sisa reny plomberie rehetrarehetra installé any an-trano reny fa zara raha misy rano tonga any an-trano zany hoe amin'izao zany na ny jiro na ny rano tsy misy ninina antenaina averiko ihany le fantanina mendrika antsika avoaka malagasy be zany ary ny tena mampalahelo anahy de zao reny vohitra Madagasikara ny resaka eto Antananarivo tsika mpanolotsainy tanàny tsika amin'ny raha vavy fa tena mantany tena andeha aty de anisany nanampitrotraka ny fahataranany hoe arabe anankiray iny de sady mandeha ny tomobile mandeha ny sarety mandeha ny bisikleta mandeha ny moto korotana ambony ambany de ohatrany hoe ampidirako azy ny resako ny fa le resaka aiziny ny tsy fandripahalemana ateraka le aizy kitroka tompoko tena loza tena zany hoe miatraika amanaina miatraika amin'ny vantana tany Tomasina farany teo raha tadidinareo tena vola 7 arivo any tany amin'le madama anankiray izay nitafiana no amin'ny alina zany de tafiana maty ny vadiny resaka vola 7 arivo sy telefônina anankiray efa zany sisa le malagasy satria ny aizina ihany no misintona ny aizina miaraka aminazy ao anatin'ny maizina tompoko no fanararotany mpanao ratsy rehetrarehetra ka mialatsiny fa raha fitondrana manome sehatra manome vahana fahamasinana amiko tsisy fandrosoana zavatra azo antenaina ao anatin'izany délestage ny resaka de averiko ihany tsy mendrika an'izao zavatra ao ny vahoaka malagasy lalina be io resaka jirama io Clémence Ranirina ary mety ho avy ny fotoana mbola idécortiquer-tsika eto amin'ny antsipriany satria everiko fa betsaka ihany ny information ananantsika azo ifampizarana mahakasika avaiza moa ny mengy olona ny jirama io ary inona no mahatonga an'izy io tsy mety mivamy mihitsy mbola ho avy ny fotoana iresantsika an'izay fa ny androany aloha de izao tsy mahavaolana ny fitondram-panjakana mijaly ny vahoaka tsy mendry hatramin'ny fandarantsika raha de tapaka ny rahantsika nahita teo de tsy maintsy namelona an'le inona moa le fiteny azy amin'ny teny gasy teo vetivety namelona le vata mpamatsirinaritra tsika vavana noy an'izao fandarana zao ka zay no resaka tiako lazaina sy ny mariana tamin'iny mampatsiahy le teo zany hoe zao hoe misy marina fa misy le fiteny hoe tsy mihinana rehefa misy ao am-bava fa na izany ara tafa ohatra loatra hoe raha tsapanao zany tamin'izao ka tena mendrika hipetraka amin'ny toerana loholona ianao de tokony hiverenanao eno ny zavatra iny de hiverina miteny an'izany ianao raha tena aty amin'ny côté amin'ny vahoaka fa ny fanontaniana de hoe any amin'iza efa fantatsika hoe any amin'iza amiko rehefa miara mampitondra faisana ny vahoaka de fahavalon'ny vahoaka zany Clémence Ranirina
anomboka iomakomana angamba ianareo hiditra mivantana ho atsika rehetra izay maniry aneo hevitra na fanoanana ny barea tsy maninona fitondrana tsikera fitondrana sosikevitra misokatra ho atsika ny antso atarobe eto amin'ny CM radio mafisina ihany koa moa fa mandeha mivantana amin'ny MBS radio sy ny MBS TV ity fandarantsika ity ny larana tsy miova 038 65 038 65 116 07 116 07 038 65 116 07 zay no ahafahanareo miditra ho atsika rehetra izay hitondra n'izay fanehoan-kevitra mikasika an'izay délestage barea sy ny hafa ihany koa eto tsisy tongobolo sika teo ka tapenambava fa zay tiatsika rehetra resana hitondra atsika fanamariana sy fanehoan-kevitra avokoa fandehtsika resaka zavatra fa ihany koa na manaleli mandra-piandro mpiaino de nisy aniny Gaël Borgias mpanao gazety Gaël Borgias Pauline Le Troquier izay raha ny vaovao de hoe nanaovana fangatahana manokana ny ialany eto Madagasikara zany mba tsy hanaovany intsony asa ho correspondante eto Madagasikara zany aka ny vaovao TV5 sy ny RFI de namaly sy fitengiko le mamaly soma tsara miala tsiny fa manana ankizy tanora zay de rehefa miresaka an'izanako de zay hoe de zao soma tsara de lasa mifiraty amiko le virus fa de namaly moa zany ny moa zany ny eo anivon'ny TV5 Monde mikasika an'izay de raha tsy fehezana sy tsorona le izy de hoe aza hidiranareo raha tokantranonay fa de ireo aloha de ireo ny misy de falinareo tsara tsy falinareo de io Gaël sy Pauline zay le izy raha tsorona zany amin'ny teny fohy ilay vetikevitra ilay famalina netiny TV5 Monde tao anatin'izay communiqué na fanambarana izay nataon'izay fa ny mahafinaritra tamin'ny resaka iny ane Clémence de zay hoa ny fisian'ny olona ny olona vonona ijoro ny olona tsy mihemotra na de eo ary ny zavatsarotra atrehana de ireny zany tena hitako hoe zavatra ngeza be ho an'ny firenena ary tsy mora ane le fijoroany fa tsaroko tsara mihitsy ny fanehoan-kevitra Gaël tamin'izay fotoan'izay hoe za de amafisiko fa tsy hemotra hatramin'ny farany ary izay no mila alalintsika tsara hoe inona moa zany ny tena anton'le fangatana fanesorana azy zareo fa inona zany le manorosoro sy manelingelina ary io moa zany aingana be mihitsy miteny hoe manely vaovao tsy marina savy rehefa tsy le marina tianao lazainy no lazainy fa mahita an'le ambadika ilay tsy tianao hitan'ny olona izy afaka manao recoupement zay manko ny asa mpanao gazety Clémence ary ao anatin'ny éthique sy déontologie ny asa fanaovana gazety izay resaka hoe objectivité de l'information zay de zay ve ny tena olana hoe satria le olona rehefa manadiady de tsy manadiady miaraka amin'ny solomaso araka ny resantsika teo fa tena mamotsipotsitra mitady ny marina tsarokony izy fotoana ianao nanao interview de nanatrika teo zay hoe tena mafy ny fametrahany zareo fantany hoe tena mitrandraka hatrany amin'ny fotony mihitsy hoe de avaizy ty raha miteny zavatra ianao fananinona fanakaiza de reny zavatra ireny ve zany manohitoina satria zany rehefa mpanao gazety tsy afaka maneho an'le sary hoe Madagasikara paradisa milamina mandroso miadana Madagasikara sambatra na de mahantra rehefa tsy zay zany ny avoakanao de zao tsy mendrika anao correspondante eto Madagasikara ianao azafady tsy zany kosa le izy ka eo zany de tena za manokana aloha Clémence miderany herim-pony zareo herim-pony Gaël tena nanao ny fanehoan-kevitra hoe tsy hemotra nisy fotoana izy le amin'ny folo alina le nisy nanaraka fa amafisiko fa tsy hemotra hatramin'ny farany aho izy raha toy izany daholo ny ataontsika malagasy de zay mihitsy le fidindrindrindsainana hoe tsy manaiky le mbenana zay ngamba ny tiako azavaina satria ny olana zany am'izao resy tsy miady ny malagasy ny olana zany zao vao miaingana izy de say ve aresy andreo hoe misubira miatrika atody ve ady ambato hoe de zay le mampalahelo ana hoe rehefa ampahatrainao faran'izay farany kely indrindra efa itsika tsara iny hoe théorie Hitler iny hoe volosana manta le akoho fa rehefa tafatsoka de mena fotsimbary de miverina indray zay zany le zavatra iainantsika mahatonga ana amin'ny teny hoe lasa tsy manana ady hafa akoatra ny fivelomana tsony le malagasy tsy manana komba hafa akoatra ny survie hoe rehefa mba misy ihany ko hoanina mahita kely indraindray ara no hoanina androany mbola voarapitso voakarohana de tsy afaka miady tsony fa raha isika no manana fotom-pisainana hoe tsy manaiky lembenana mijoro ary ninina mafy atrehany eo de zao zay marina trany ary tena mijery an'izany hoe mahasoa ny tanindrazana zany de aomby ihany ny tolona zay ataontsika Clémence fa apetraka le fantaninana de le napetraka le olona anankiray naneho hevitra teo hoe
atraizany fahasahitsika manoloana zany zavatra tsy rary nefa iainana zany sady eto zany de miandro ny rary mandra-pahoviana sady iandry an'le 3e mandat araky ny fanindriny sasany asa rehefa de atsipiny teny ampony mahalala amafisina ihany le larana ho atsika izay maniry hiditra mivantana 038 65 116 07 38 65 116 07 zay ny lahara tarobia afahanareo mifandray aminay ka rehefa tafiditra ianareo de mien'ny toromarika omen'ny technicienne zay ngamba ny tsara tsindrina na manalilira faralafa amin'ny resaka le mpanao gazety teo ianao de zao de gaga aloha zany rehefa naheno fanehoan-kevitry filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa niresaka tamin'ireny fampahafantarana ny fotoatin'ny fanadihadiana momba ny Ambomarara Ambomalaza reny de hoe taizanareo mbola nahita mpanao gazety atao interview de tena gaga satria tena moa zany mpanao gazety fa iny de mahita hoe fa ahoana tokoa moa zany hoe misy antsao fandaso raisitsika Clémence ay tapakary azafady de ahoana tokoa moa zany tsy ahaizan'le filoham-pirenena zany hoe tsy mbola fahitany eran-tany ve zany hoe ity mpanao gazety anankiray miakatra plateau de eo de apetraky ny fanao gazety afa fanontaniana samy ao anaty chaîne ray ary de mifametraka fanontaniana satria io zany ny andeha ataontsika hoe nanao an'le fidinana ifotony tena mafantatra tsara ny zavatra misy tany amin'le toerana zay nanaovany an'le fanadihadiana de miakatra plateau izy de manazava eo amin'izay zavatra hitany sy zavatra ny ainany de tena tsy mbola nahitany zany mihitsy ve io filoham-pirenena io raisitsika apato mba fanamarina le ramatoa le taloha le tamin'izy mpanohatra reny reny zany le atao hoe ramatoa ohatran'le reny tena ramatoa miray reportage inona amin'ireny fotoana misy reny tsy miverina amin'izao nefa amin'izao izy am'vavany tena izy mahita zava-momba miloaka aminazy amin'izao de romeva tena manahirana be azy zany le izy amin'izao fa angatan'Andriamanitra mba mbola ivaly amin'ny navarany teny reny zavatra ny tany rehetra rehetra eo misora bitsaka toko somary tsy de mazava mola i fahenona azy avy aty tsy de re tsara fa ezatsika hoaitsy efa mikarakara ny lafiny teknika ny amin'ny antso manaraka eo mba afahana mare tsara de toizo le resaka ao Clémence de zay hoe ay le hoe mpanao gazety samy mpanao gazety ametrahana fanontaniana satria midina tany fotony lay de andeha ataontsika hoe tsy mpanaraka fahitalavitra avy any ivelany ve ny filo satria reny mantsy ny tena fanao ny fahitalavitra avy any ivelany hoe rehefa misy raha mafana ohatra hoe misy ny daroka bomba ohatra zany ataon'ny israelianina ny iranianina ohatra de hoe io zany misy mpanao gazety israelianina nanao fanadihadiana tany nanao correspondant tany de rehefa tonga ny fotoana de miakatra eo amin'ny plateau izy de ataony namana mpanao gazety interview de miresaka eo izy hoe ohatran'izao de manao famakafakany de fantaniako ohatra tena ohatra vendana be hoe tena mbola tsy fahitan'le filoham-pirenena avy eo any zavatra tahaka izany mahatonga azy ny teny zany hoe tsy mbola nahitany zany izy tsy ahoana hono mpanao gazety atao interview fa mbola tsy nahita hono izy de gaga nahenao an'izay hoe tena ohatr'izay zany le fomba fijeriny filoham-pirenena ao anatin'le izy faharoa manarakarak'izay resaka Ambomalaza de tena hoe ity raha Ambomalaza ity tena tsy zakany fitondrana tao anatin'ireny nahatonga an'ireny fanapa-kevitra be dibe mikasika ny Gaël sy Pauline ireny satria tokoa ny izy mirahavavy Gaël moa zany indrindrindrindra rehefa nanao an'le fanadihadiana nahita hoe fa maninona ny tsy tari amin'ny Institut Pasteur de Paris raha tsy diso no nanaovana an'ilay fitiliana fa maninona ny tari amin'ny Institut toxicologique de Strasbourg izay raha tsy diso zany hoe tena nanao an'ilay enquête approfondie izy na manalira faralala tena hoe fitrandraham-baovao mihitsy zany nataony Gaël Borgia niaraka tamin'ny Pauline raha teo moa raisitsika ny antso miaraba toko salama toko de ny resaka Ambomalaza reny misy moa zany misy filoham-pirenena tsika angamba marary sady tsy marary tsy malala fahorena fantany zany manarak'izay délestage za ty ambanivohatra amin'ny délestage mpanao miasa fa mieritreritra an'le zanako any Antananarivo de matsiaro misy tena malahelo tany misy fanjakany enao zany efa reraka avy miasa tonga ao an-trano jiro tapaka amin'ny firy alina nefa vo miditra ny trano avy eo anasa lamba mbola tsy mandeha indray ny rano
miantso mama zay zao ato voanasa lamba tapaka ny jiro amin'ny 12 alina amin'ny 2 alina tompoko mameno rano mihitsy ianao aty ampandriana ny zanakao ary voanasa lamba 5 alina tsy mampalahelo zay zany fa olona tsy miteraka koa le filoham-pirenena sika aloha amiko manokana na ny hafa filoham-pirenena ary mahamenatra tena menatra tsy mendriky ny atao filoham-pirenena ny olona tahaka izay ary za vao maheno ny feoania dia mivonto ny foko te hamono istavaka mamono ny tena fa te hambanin-drafiaka dia fiatranareo aloha mitondra vaovao fa zay matetika tsy dia maheno vaovao dia rehefa mpasendraka elato izao dia lina mihitsy ny fiainanareo dia mahereza tompoko fa zany atao hoe fampandrosoana fatandrina tompoko isaorantsika be deaibe izy ny amin'izay faneho-kevitra izay ampatsiahivina hatrany ilay laharana Clémence ho an'izay namana mbola iantso eo a ny 038 65 038 65 116 07 zay ny laharana afahanareo mifandray mivantana aminay ato anaty fandarana tsy manaiky lembenana ny zavatra mahavariana mandra-piandry ny antso manaraka dia izao hoe maninona zany le fitondram-panjakana no mijabaka ny amin'ny fitantanana orinasa privé tsy manontany tena ve ianao hoe raha miresaka TV5 Monde tsika na miresaka RFI tsika miresaka Gaël Borgia tsika na miresaka Pauline Le Troquier tsika dia inona raisika ny antso mampalahelo ay ve afaka mitondra olona mandimaka any ivelany ihany kitalatalakana miresaka rendrarendra fa le olona foteta dia talalona lava ireny tsy afaka nataony an'izany tena mampalahelo tsika dia gaga hoe benalondratsika nefa efa izitsika zao mijiro tsy mandeha rehetrarehetra tsisy mandeha amin'izay tokony ilana anazy io triple C io aiza le fanadadiny olona tsy manatsiny foana ny amin'zareo natao mivovaika ny tanana mandeha any amin'ny tsirariny ohatr'izay koa ny malaza io raha tena atao fanadadina io tokony hipotra mihitsy misy parasy mazava tsara hoe mito fa atao mivadibadika amin'izay tia nanaovana eo ka izany eritreritrytsika vahoaka fa tena latsaka katereny tsika indrindrindrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tena lainga daholo ny afafan'ny fanjakana rehetrarehetra fa tena vao miresaka amin'ireny tena hoe ndafim-pampianarana na ny fanjakana tsy mandoky zao hiderina amin'ny fampianarana arina aty 625 000 francs tafiditra tanatra anankiray amin'ny lycée zao raha so faorapesaka kasitrana fa neho-kevitra tompoko izy dia taiza moa tsika teo fa tapaka izy teo fa resaka Gaël sy Pauline moa izy hoe ohatrany mamenatra ihany raha hoe fitondram-panjakana no mandeha mibaiko orinasa privé miteny hoe soloiny correspondantenareo ohatrany tsy mety aminay tsy fantatro aloha fa za fotsiny manika afa izy tsy fantatro ohatrany hoe raha mpiasa mpanjakana eto Madagasikara ve le olona mety hoe tsy fantatro nisy fahadisoana nataony ve ohatra dia mety hoe omenao affectation disciplinaire izy tsy fantatro fa na zany ara efa tsy mendrika tsirariny fa miasa ny fanontaniana verina kena miresaka bary teo ako mampalahelo le toetsaina n'le zavatra resaka sanareo be be teo mampalahelo le besitsika malagasy ny ataon'ny mpitondra moa efa atsika malala zany efa tena manahirana mihitsy mieritreritra an'le izy fa miaza zany fanontaniana apetrako amin'ireo olona rehetrarehetra zao dia hoe fa nareo hoe zany dia tena manao tsintsinina le ekipa le fanandrina amin'le fanandrina amin'ny ihany zany hoe manao tsintsinina le ekipa amin'ny mahoaka zay aminareo le zavatra le atao tsy lara-pamena andeha andanindany vola fotsiny efa tsy mazava tsy manana rezao tsy manana motif valable mihitsy zany le fanjakana andeha organiser ny voyage dia zay fanontaniana mipetrako amin'le olona tsy miangatra amin'ny fanontaniako fa hoe azonareo antoka ve fa tena andesiny io adversaire iny malagasy raha ohatra masika tena azo antoka 100% dia ataoko hoe tsisy disdony zamba ny zavatra anatin'ny anina rehetrarehetra da iny izy zay ko sila sanavio to ankasitraka tompoko iny moa le faneho-kevitra namana Elion Rarson teo hoe na techniquement na tactiquement aloha tsy azo atao ambany zavatra ary tsy azo amaivanina velively ny ekipanareo ny petit baolina kitra Clémence anisany teny hoe aleko nahita sary Sénégal contre ny Baréal toy izay Maroc tena mafy fantatsika tsara ny tanjaka zany fa aza tonoana fa Maroc na resy Portugal sa fosa tena vidina Portugal tena zakanao zany tamin'ny mondial 2000 zaina zany ao anaty
anatin'ilay izy hoe tsika tena tsara be mihitsy n'la esprit positif ary tsika anie tena mirary tsika anahoana re zany hafalian'ny malagasy zany raha tena mitondra coupe mody tokoa reo bariary ary zay tena exploit aloha raha tena exploit na le tafakatra finaliste ary nge efa exploit be mihitsy fa vao maika zany tena mbola cerise sur le gâteau raha zay ny tanteraka fa tsy azo maivanina mihitsy ny avo lentan'ilay raha nijery le match Maroc Sénégal anetsika tena za tena miteny tena hitako hoe nisy tanan'Andriamanitra miaro antsika fa raha atao hoe face de jeu ngamba tsy tena hoe de tena hoe remarquable be le zavatra nataontsika ny lalao folo sika fa everiko hoe tsy tena nanana le chance de but loatra zareo izy moa fantsika Soudanais tamin'iny fotoana iny fa tena hitako hoe tanan'Andriamanitra iny baolina anankiray tsara be tafidritsika iny zay any amin'ny minitra farany asa ianareo de nanisaniza amin'izay rovina tapitra io le rovina ny tiako lazaina zany hoe tena efa tanan'Andriamanitra natongavantsika teo de tsy tokony hamaivanina mihitsy ny fahaiza manao an'ilay mpifanandrina fa irariana ny andresena fa tena marina be zany le fanamarian'ilay namana ny anjo teo Clémence Ararnirina resaka n'le mpanao gazetitsika teo namana le hira faralahy de zay moa zany no hevitra andresantsika teo fa maro be ihany koa ny zavatra tadidiko tampoka le resaka hoe Ambomalaza andresan'le niditra ambovantana teo hoe iny tokoa aloha mbola tsy tapitra eto zao fanontaniana mipetraka satria zay vao satria miresaka ny Gaël mantsitsika de lasa miresaka Ambomalaza ho azy indray hoe maninona manao fampitahana mantsitsika teo namana lira faralahy rehefa fampanohatra no soketaina falazaina hoe manao atteinte à la sûreté de l'État ndratsika teo tso fa intsika le ara-piavahiny tamin'ny farany teo avetrany vetivety monja tonga de miakatra fitsarana tsika namana le lira faralahy tena tsy mora reny zavatra ninjata tamitsika reny fa impiry toriana maraiko en vocation androany afaka une semaine 3 jours 2 jours sasany aza 1 jour tonga de miakatra eny anivon'ny polisy atao famitorana fa gagara miresaka an'le Ambomalaza aiza hatram'izao mbola tsy miakatra fitsarana foana ilay raharaha mikasika ny itoriny reto fianakaviany maty sy ny fianakaviany marary any fenoasina ny vaovao miparitaka raha am'izao fotoana izao izay isorana Andramatoa Nirsoerinaivo de hoe efa tsy ao manjakandrina ifenoasina teo loloha teo zany zay le vaovao miparitaka de ezaka ataontsika eny zay moa zany le tena andraso aloha tsy manao koa no entina manana lira faralahy ny antony tsotra tam'izany fotoana zany lazain'ny compte fakopomba amin'ny fitondrana hoe io indray ianao Ramatoa Nirso fa mamorona indray ianao aiza koa ny ahitanao an'izany zay ny manjakandrina ianao any an-dafy fa rehefa aveo zany ny publication Ramatoa Nirsoerinaivo hoe tsy ao izy fa mandana aingana jery voany de namaly ny teo anivon'ny fitsarana hoe nanaovana fanadiadiny izy fa efa naverina ao manjakandrina zany hoe marina zany le manjakandrina zay le tenenana hoe fatorany vavanareo ihany ianareo ao anatin'ny zavatra izay resahanareo satria tamin'ny voalohany lazaina fa lainga ilay hoe ao manjakandrina fa fanontaniana petraka ihany koa rehefa nisy an'izay fanazavana zay de hoe fa le olona zany atao fanadiadiny impiry lazaina fa natao fanadiadiny izy tao amin'ny hôpital Agera ilay lazaina fa tsy afaka miteny satria hoe nisy goana ohatrandreo marary hafa ny tendany de tsy maintsy mila enquêteur spécialisé no manao ny enquêteny de natao enquête izy zany atao amin'ny Agera raha tsarotsika tsara tamin'ireny fotoana ireny de aveo anandeha ny teny anivon'ny fitsarana iny andeha ny fiakarana moa zany teo anivon'ny fampanoavana de inona lefa tena manjakareny de ny fanazavana noentina tao anatin'izay de hoe nisy nilana azy mikasika ny enquête zay indray zany natonga anazy hoe niala tao manjakandrina de zay le fanontaniana mipetraka de mifanontaniana androany tsika mametraka firy androany 29 rapitsiny ny finale Barea 29 août de hoe aiza zany olo maninona tsy misy fampafatarana mazava ataony eo anivon'ny fitsarana ary maninona mbola tsy mandeha foana ilay raharaha mpitsarana izay andrandrainy ireo fianakaviana fatratra mampalahelo zao namana le lira faralama resaka niny tsika dia tsika moa zany de miompota-teraka mamanombana fa de teo moa izy zany tody tsy fahasalamana de nampidirina hôpitaly dia isaka manao publication izy dia mitamberina foana ny alahelo ny amin'ireo zanany menadaka teo zao de tamin'ny fafanabaka teo ohatry zay ny zanako niatrika ny fanadina baccalauréat de
miandrandrana zany fahamarinana zany fivoamarina zany ireo fianakaviana ireo ohatra zany koa zao tsy hoe mamerina mamofotamandry fa mahita ny mamany Trisha izay hatramin'izao koa tsy mbola fantatra koa marina mikasika an'indra raha iny dia mamerina ao ny mamany mampalahelo zany le reny miaina n'izany zavatra zany mova mba tsapatsika sy iainantsika ary averiko le fanontaniana teo hoe fa maninona ho rehefa izahay mpanohatra dia atao ohatran'ireny hoe misy inona nga ny enjehana fa dia miazakazaka mafy mihitsy dia mobilisena daholo ny ao anatin'ny fitsarana dia tena malaza be eraky ny fitsarana ianao rehefa tonga hoe ianona hony miakatratony ohatr'izany ny zavatra misy namana le hira faralahy dia manina roviana zany ity raha ity vo ivoaka marina no marina momba ny tirarambo malaza ity fa dia inina vilivily ary dia momba le resaka inona moa ty fonjan'ny manjakandriana ihany dia hoe raha ny zavatra misy aloha hatreto dia io vehivavy io kialakely io dia voaroroy voapanga apangain'ireo fianakaviana maro apangain'ireo manana ny maty apangain'ireo manana ny marary maro fa izy ary tsy miala aminy izy ireo sy mamany ho tomponantoka tamin'ny hafatesany zanany sy ireo fianakaviana izay namony ainy dia maninona nomena traitement de faveur io olona io apetraka any manjakandriana dia nefa misy publication zao vao navoaka ny ramatoa Nirsoerinay ihany amin'ny hoe le manjakandriana ane ka ohatrany hoe milamina be any dia moa va sahazan'ilay eloka iapanganan'le olona ilay toerana mitrana azy iresaka sika amin'ny Fernoncello ny ka lazaina fa hoe namoaka ny vaovao fa diso ny vaovao momba ny filohan'ny HCC zay navoaka tamin'izany fotoana dia amin'izao tsika miteny zao nofoanana mihitsy ane le Maputo namana lila faralahy Maputo izay andeha ataontsika hoe toerana afara manao traitement de faveur andreo mpanao politika izay tsy meloka ahoana moa zany ilazana zany tsy hoe nanao eloka be vava tsy nanao eloka be vava fa dia mba hoe any izy zany napetra dia vita ny fanjakana ny nanao fanambarana hoe foanana le Maputo ho an'ny olona izay tsy navita eloka be vava fa ho an'ny olona izay voaroroy amina resaka fahafatesan'olona ary tsy olona ray ny maty malagasy maro no namony ainy dia apetraka ao any manjakandriana ary tsy raitsaika akory ny hoe lasa tany manjakandriana averiko ihany fa ny fanambarana ny publication natao Andramatoa Nirsoerinaivo nanomboka ny voan'le resaka ry manjakandriana izy fa tsy ao ntsony tamin'ny fotoana manahoana sy fotoana tamin'ny oviana no nivoahany tao zay nge le teneninantsika hoe mahavariana be mihitsy ilay fomba fitretena anazy na ny teny amin'ny hôpitaly ary ange be dia be ny resaka tamin'ireny fotoana ireny Clémence Rarinirina hoe tsy azo idirana ny efitrano misy azy trano misy azy zay makasarika tonga ao dia atson'ilay mpiambina dia hoe fa fao daholo ny sary rehetrarehetra zany rehetrarehetra zany dia tsaroko le alahelo ny eto moa zany dia manararoatra hoe mirary fahasalamana feno any Mamanoumbala zay hitako hoe miaraka tamintsika dia mba hitombo zay fahasalamana satria tena le fo mihitsy aneny voa anatin'ilay izy Clémence ary zay zany izay zavatra rehetra mamerina aminao an'ilay souvenirany amin'ny hoavy rehetrarehetra tokony mbola niainan'ilay zanaka ao tapaka tsisy resaka tena mafy be zany dia mampahery foana tsy ho azy ihany fa ho anareo rehetra izay manana zanaka nafoy tanatin'ireny zavatra rehetra ireny ho any zay mbola mitsabo moa dia tena ampaherezina satria tena tsy mora miatrika an'izany araky nyreny vaovao rentsika reny Clémence ohatra ny fandraisanao ihany tary ampiandoboa fa tamin'ny fandarantsika hoe misy ray reo izay miverina marary amin'izao fotoana izao voany amin'ny poumon dia tena mampangoritsina mieritreritra zany dikan'izany mbola tena mitoy ange zany ny dégâts nateraka ilay fahapoizinana sa fanapoizinana ninina lazaina dia feno asina sy ny mama no nanao ny fanasana ary efa nambaran'ireo fianakaviana foana hoe tsy mahafantatra afa-tsy ny olona nanasana izy atao anatin'ilay tantara fa maninona arak'izany tokoa zany ny antsika ve hoe tsy hitako za moa tsy mahay oabolana loatra fa ohatrany hoe mahavarina anazy zany le olona mendrika omelohana indray no kenakenaina ary ny olona tokony hovonjena avela hiady rery ihany dia ohatrany tena zany le mampiakapeo ary tsy gaga mihitsy ary tena mitombo le ratrapo ao anatin'ireo olona namoy zanaka vokatry ny fahitana trangan-javatra ohatran'izao Clémence Rarinirina ary ny filoham-pirenena tamin'ireny fampahafantarana tamin'ny fahitalavitra TVM ireny dia miresaka fenoasina dia hoy izy hoe ny mpitondra fanjakana tsy misy idira mpitondra fanjakana ary tsy miaro velively dia ohatrany hoe rehefa mijery an'le zava-misy nefa namana le dira faralahy dia hoe ohatrany milazany tsy anontaniana ihany le filoham-pirenena raha ampitaina amin'ny zavatra misy jerentsika fotsiny zao ohatra hoe misy an'le olona hoe nanolana dia napalaza be an'le resaka castration dia nalaza be tamin'ny Facebook moa le izy dia avy dia tonga dia nalefa ny tsy afany le olona
de aiza hoa le hoe eloka na vonon'olona no iampanganan'le olona za tsy miteny hoe meloka izy afa lolo ny fanadiadiana no andeha anaprofo anamarina ny mameloka azy fa hatreto aloha izy de voaroroy ao anatin'ny ora io izy sy mamany de maninona no amena traitement de faveur zany ane le mahatonga le fantanina mipetraka hanika lasa mino azy anireo publication izay mifandraindraiky am'izay le hoe ahoana zany aia zay ny mpanara-baovao satria ny zavatra mitranga de tena hoe raha ny tokony ho izy raha hoe ohatran'ireny ny eloka ny enjehana anazy zany de tokony tsotsotrany mazakandriny izy farafarasiny izy ao an-tany mora ohatr'izany ohatra zany fa tsy tokony homena traitement de faveur mihitsy zany ifenoasina sy ny mamany de zany anefa ny zavatra misy ary io raha mbo malazo io de tena tenentsika eto tsika tsy anakilembena amin'io fa dia resahantsika eto foana raha mbola misy ny rebondissement na ny vaovao manodidina an'io ho resahantsika hatrany atao anatin'ny fandaharana tsy manakilembena efa mandeha ihany moa ny fotoana Clémence angamba koa efa hatreo aloha ny antso raisitsika amin'ny dia rivo ty fa maraparana ny fandaharantsika de minitra eo sisa no ananatsika fa eto zany de anendana araka ny efa resahana mandrakariva dia misokatra ho andrehetra ny fandaharana nisy fanentanana nataonay telo mianada ny amin'ny hoe raha misy onjapeo na fahita lavitra any amin'ny faritra naizanaiza misy anareo ka manapikasana izay andefa izao fandaharana izao de afaka miantso anay mivantana afaka mifandray aminay PDB ny any amin'ny Facebook moa zay telo mianada samy odoly afaka miresaka ianareo de jerentsika eo ny afana mandefa an'izay satria raha tsy diso hoe Clémence efa misy any amin'ny faritra Antsoa ihany amin'izao fotoana izao manapikasana andefa an'izay fandaharana tsy manakilembena an'izay de izao mba tena ho fotom-pisainana ho entintsika malagasy rehetra mihitsy ilay tsy manakilembena de hoy izay hoe zay koa eto vonona foana raha nolazain'ilay raha matolo olona teo le hoe anjarako mamofoso manay tetra anjaranay zany zao manao an'izay asa ankehitriny de ataonay tsara le izy rehefa tena atao satria heverinay fa zo adidy ndraikitra amin'ny firenena zany fa tena misokatra izahay ny am'ireo onjapeo rehetra sy fahita lavitra zay maniry andefa nyty fandarana ity Clémence Rarinirina etsy andaniny moa betsaka koa ianareo no nanontany anay hoe ohatry ny ahoana ny fandraisana anjara mba te hiditra ao anaty fandarana zay de misokatra ho antsika rehetra ny fandaharana ny fepetra de mazava fotsiny hoe eto tsy misy ataontsika hoe fitenenana zavatra tsy marina zay mety ampidi-dozantsika tsy misy fioara-pefy satria tsika de tena voafehany atao hoe sata mifehany zany atao hoe fifandraisana communication zany de tena sarotiny izahay serasera sarotiny izahay amin'izay lafin'izay ka rehefa voady zay rehetrarehetra de misokatra ho antsika rehetra ny fandarana omeko ihany angamba ny laharana azonanay miravavy aloha baba mbola tsy eto aloha rehefa eo izy miteny any anazy Clémence Rarinirina manokana de ny 034 53 344 82 efa itsenjery fa atsona foana 34 53 344 82 de nena kosa 034 96 543 23 afaka miantso am'ireo ianareo zany na am'le resaka hoe fiara-miasa mba andefa ny fandaharana amina onjapeo sy fahita lavitra hafa na ny amin'ny hoe fandrinareo mba hivahiny atao anaty fandaharantsika fa akoatran'izay resahan'ny baba foana izy ty Clémence de mba tiako ny ampatsiazy hoe ngeza be ary fandraisana anjara ao anatin'izany fotom-pisainana tsy manakilembena manoloana ny zavatra miatra amintsika zany ny fanaovanao réaction misy moa zany ny pejiny ICM radio Info Culture Média 2.0 de na manao réaction ianao na manao commentaire ianao fa indrindra manao partage anankiray de efa zavatra ngeza be zay misy koa ny pejy tsy manakilembena de ao ihany koa ianao dia afaka manao an'izay partage everiko fa tena efa tolo-tanana ngeza be zany ho an'ny fampiodinantsika an'izao fivoizana zay toe-tsaina hoe tsy mety raha tsika no lazaina hoe kanosa tsy mavita tsika manao tsy anatin'izany kosa tsika rehetra mino fa ny olona rehetra zay mino ty fandarana ty de mba samy sorena hoe tsy zany zay ka efa tena manao tsika fa tsy maintsy isy farany io tolona atao io fa tena mila mikiry zay le tsy manakilembena mikiry hatramin'ny farany zay ny tsy arotro aty ampamaranana Clémence fa mankasitraka ny rehetra zay nanaraka ny fandarana isorana manokana foana ny MBS radio sy télé zay mandefa an'ity ny voalohany indrindra moa de ny ICM radio zay tena angady ananana via ahitana misaotra manokana an'izy mirahalahy zay mitoto mahafotsy mahandro mahamasaka an'ity fandarana ity androany tena mankasitraka feno misaotra anao nanaraka ny fandarana
hatramin'ny fatrany a zay ny anjara fitenenako Clémence fa meko anao ny fanakatonana tanteraka an'izao fandaran'izao nga ianao tsy andetana Barea alefa Barea hoe zafady tena mariny zany tena mariny angamba hoe miororo am'le Maroc hoe sanatria tena manentany ny ana tena mazava be za sady manentana mikikika amin'ny teateraka maninona manohana anareo zalahy amin'ny fo manontolo fa tena mitondra-bavaka nafinaritra kosa le fihetsika coach hoe misaotra Jesosy ty za hoe toy izy fa tsara be miandrandra fandraisentsika de tena iara ifaly eto amin'ity inositsika ty mba misy pansement kely le fo efa vomavy amin'ny zavatra rehetra iainan'ny malagasy pauvre me heureux ve ai zany moa le pansement le fandresentsika kosa manasitrana zavatra betsaka engane eny efa tokony hafaly le finaliste fa tsara be lavitra raha azontsika lay ino zany moa andohany iny resaka hoe pauvre mais heureux iny ohatra ny avany ny fanjakana misy mivoany iny raha tsy diso ny filoham-pirenena mihitsy no teny an'iny napetraka amin'ny fanontaniana hoe ahoana ny malagasy tena ao anaty fahantrana lalina autre chose autre de mialatsiny écoute nous les malgaches on est pauvres mais on est heureux tapitra le fandara tapitra ny anjara fitenenako Clémence mamarana mahitanao de manamafy an'izay fanohanana ny Barea zay tena iondana za napiso amin'ny enina ny baolina sao de diso fandray apiso amin'ny dimy sasany ka amin'ny enina sasany aminenaka ele tsy maninona raha midimy sasany de efa mijery satria miandry commentateur aloha miresadresaka ny commentateur hoe manahoana fahitan'ny ekipa atsika miandry an'izay fatratsika de sao de misy disolera mantsy fa le farany teo mantsy somary alindalina le demi-finale fa amin'ny rapitso zany amin'ny enina de efa eo ambody fahita lavitra daholo engany ery Jirama mba tsy anondrany ianareo fa dia ataonareo mahita an'izany lalao iaonan'ny ekipa pirenena malagasy vetivety Clémence any aminareo mason'izao tontolo zao so de hoe ivoaka ny olona tezitra ny olona fandraisana ny amoana tako blanche nga zay ny tena hotenena hoe mba tsy ho tapaka kosa ny jiro mba tsy ohatry ny androany aloha teto amin'ny ICM ka hoe le délestage tournant zany raha pisy tokony esorina ao anatin'ny voambolany Jirama mihitsy hoe tsy tena fa tsisy rapitso tsisy délestage rapitso ry Jirama de atsipale aminareo ny resaka mikasika an'izay fa miresaka Barea tsika na manalidy aloha resahana ihany kosa aloha ny ezaka hisorana avokoa isika rehetra zay manao ezaka ny amin'ny fahafahany malagasy mahita mivantana amin'ny alalan'ny écran géant misitraka an'izany lalao zany tsy voaterany trano fa de miara mirona amin'ny toerana anankiray miaraka mifaly miara manotrina miara manohana ny ekipa pirenena satria hita tokoa any anaty partage ny any anaty tambazotra any be de be mihitsy zany manao ezaka tonga ava ty misy manao commercial koa anatin'izay tsy resaka iny fa le ezaka ataon'ny olona maimaimpona ao anatin'izay de tsy ndriko kely ny ezaka ataon'ny député satria dia député anay aloha zao mbo manarina publication no rearremis tsodre mapandry manao ezaka eo mbo manarina zany ny famitona ny mpakafy baolina kitra ho aneny amin'ny 6e arrondissement fa de isy écran géant zany eny député Rastany en deuxième député Rastany député Feno mino mbola nao zareo mazava be isorana avokoa fa tsy député avy amin'ny team fa PDP koa no manao ezaka ao anatin'izay de isorantsika malagasy de mety amintsika malagasy de mety amintsika de alefa Barea courage de mivavaka ho anareo zay rehetra de zay ngamba no antsika mamarana ny fandarana makasitraka atsika rehetra zay miravavy inoko amin'ny herinandro namana lili mety efa eto amin'izay papa efa zay telo menatany mandray anareo eto asatsika mitondra obolana izy efa mba fandresena no andraisika ny resaka amin'izay ny fandarana amin'izay fotoan'izay makasitraka atsika rehetra makasitraka ny technicienne mandra-peona ho amin'ny herinandro tompo klasy tompo vavy veloma tompo